VINANTO mpamosavy sa RAFOZANA mpamorika. Tantara no soratany Mandry Aniainy, Olalaoviny, Miora, Demona Caroline, Sarobidy, Fiderana ary Nally. Livre Zakasahala no mikajy lafiny teknika. Nanaty tosa Safidy Tainjanary. fa dia tena tsy nahita olona hafa mihitsy very ny jatony dia reny ny olona hoentina tsy ampiko aty a. Tsy azo koa izany tian'ny zany fa tsy mahita olona hafa hony fa maninona anao koa izao nefa may e ha mba hafahafahay e. Tonga indray nareo le ila vaniny a. Ino ny tiako roneny a. Anga hoe mba hafahafaraka ny teninareo fotsiny dia hoe tsy tokony izy zany. Tiako a. Ka izay marinako. Sady efa izy koa aloha izao ny tongako teto aminareo sy dada teto dia efa izay izany fa aza mieritreritra hafa izany intsony e. Ka tsy mahazo azo aniny ahy e. Tray kosa roneny. Olona voandroany kosa very neny ny hitanareo dia tsy azo azonareo sahady ahoana. Tsy aloha loatra kosa ve izany eritreritry neny izany e. Na izay toetra ny aza angamba mbola tsy hainareo tsara daholo akoriko. Voajerekina dia efa haiko na dia olona vao hitako vao iray minitra azy. Rehefa tsy azo azoko a dia tsy azo azoko fa tsy miandry fotoana mihitsy a. Dia tsy azo koa izany nareo raha zaniko. Za nefa dia tena mba nihevitra hoe mba hahafaly anareo ny hitondrako azy iny aty hatrany. Ka matokony ianao mitetiteta mitondra an'iny taty dia efa mieritreritra ny hanambady azy e. Mbola tsy mety amiko aho izany. Tray, fa mbola tsy mety amin'ny eny ahoana ihany ary. Tsy mbola fotoana izao e. Efa nandrokanao hanambady nga izay vady. Sa efa niteny hoe mila miala ato aminay amin'izay ianao. Tray kosa roneny. Fangara hoe hanambady moa izany dia midika hoe noroahanareo e. Tsy efa mba taona tokony hidirako amin'izany amin'izay kosa ve izao roneny a. Ka mbola tsy nieritreritra ny hanambadianao izany mihitsy e. Mbola tsy foko amin'izany anie ianao e. Dia ny aneny kosa ka izany asa roa tapiariko. Dia mieritreritra izany kiala ratsy fa azony zanako. Ohatra fa kiala ratsy izany e. Ino izany resako izany fa ohatrany tsisy azoko mihitsy nge. Fa iny emaha tonga teto tankeo iny e. Ay ve, dia inona tsara le nolazainao teo ary? Mieritreritra fa azony zanako ao ahoana? Inona ny tena tianao lazaina fa ohatrany tsy azoko tsara ka. Ka efa mieritreritra ny hanambady hono zato e. Dia maninona koa izao izany? Le rangahy tiako. Mbola tsy foko rangahy ty zanako a. Nahoana ny lahatokako nomeko an'iny kiala ihany sady. Ataoko adaly ianao saotesitra raha matoa ty a. Fa adalanao ahoana koa moa e. Olona efa 3 taona nge raha matoa ty njato e. Ka nahoana ny hoe mbola tsy fonao ahoana? Ka mbola tsy fokony a. Azonao ve izany? Mbola tsy omeko olona izany iny. Efa hitapiko angamba ianao ty ka. Fa dia tavanao tazominao anao rery mandrakizay nga izy iny e. Ko maninona moa? Aza ty tiana raha matoa ty. Ka tsy rarahako izany. Amboary mihitsy ny sainao fa mitady izy filaminany a. Raha mba nataony ray aman-dreny koatr'izany koa moa tamintsika sy ianao nanapa-kevitra ny vady tamin'izany fotoana izany dia mba ahoana? Zakanao izany. Samy hafa izany e. Sady tsy dia voako koa le may e. Ka fisainanao aza moa izany tsy tonga dia tsy ho tianao fotsiny tsotro vao le olona. Fa maninona ny dia elerindry vao mandray e. Mbola nanao zavatra fa tena azafady. Ay ve, noveriko fa hoe tsy tia resaka amiko. Elako, inona moa ny antony tokony hanaovako an'izany eo? Ka tsy haiko. Sa ve hoe nisy zavatra nahatezitra indrindra fa tsy nitenenindre tamiko fotsiny? Fa inona daholo koa ary izany zavatra teneniny zato izany? Izao e,
nafinaritra indriva aloha ilay taty an-trano androany. Eno ako, tsy efa nanontany an'izany ve lahy tamin'ny nanatitra anahy teo e? Eny fa mba tia akatoko tsara fotsiny anie za kiry may e. Ay, tena faly be mihitsy ny ary nentiny lahy tany aminareo ko. Afaka mitantara amiko anindry raha ohatra ka misy zavatra tsy nentina tsy azo azondry taty ohatra. Ay, izaho tokoa izany ka efa hoe nafinaritra ho aho. Eny ary mino aho izany fa nilamina tsara araka ny tokony ho izy iny matoa tsy manan-javatra hafa ho lazaina amiko ndreko. Fa izay ary aloha izany efa tena alina koa ny andro ka sao dia efa tia atoro malalaka nefa dia tazomiko fotsiny eto. Bonne nuit ndry dia manofisa mamy be mihitsy. Bonne nuit lesy dia manofisa tsika. Ay tokoa moa izany. Bisous ary. Bisous. Eno aletsy dia ahoana sehoana marina moa izany ny eritreritra lany aminareo sematy. Tsy azo koa ny tena tiany dada tongavana. Izany koa ve lesy dia tsy azony lahy ny amin'ny raha rasiny ohatr'izany lesy efa hieritreretana daholo ange izany. Eny izay mihitsy anery dada no efa nitondrako azy tany an-trano tamin'iny mieritreritra ny roso amin'izay mihitsy izay roa zoko saingy mbola manangona kely aloha dia rehefa vonona ny atao amin'izay dia raikitra. Ay kosa fa tsy tena ela be loatra tsony efa mba nanomboka nanangona elaela ihany mantsy izay fa mbola mila mpiana tsara fotsiny ilay izy. Ay kosa tsara izany manampika elanareo ihany koa izay sy renonao mba ho fandraisana anjaranay. Dia mba misaotra betsaka ary dada. Inona moa ny soran'ny lamy izany mba manananam-piny izay dia manao fa raha tsy nisy velo dia inona moa ny azonay atao io. Izay tokoa aloha fa manao ahoana marina aloha izany fandehanan'ny asan'ny lahy ampiasanao izany. Tena mafimafy an'ilay izy ry dada indraindraiko. Tsy moramora ngely ty io mitantana orinasa io tena tsapako mihitsy tsapako. Saingy ilana olona atokisana tsara ihany koa ka izay no nahatonga ny eritreritra hoe ialahy ihany ny aloha atao mitantany orinasa antsika io. Ny lalam-pianarana natao lara teo mifanaraka amin'izay ihany. So ihany tokoa aloha ry dada. Fa tena ratsy izany anie dia voatery tsy maintsy nitady olona hafa teo nareo fa reo ve ho araka dada daholo. Tsy arako mihitsy io. Eto an-tanako ary lesy dia namba mahana hirana koa. Fa inona indray dia mampimotomototra anao ty ry lala? Fa ty ataony zanaka ao ka. Ote, fa naninona indray ho ny jato? Sady efa tamin'ny maraina koa ange nareo izao nifankahita tavavara ny tato ka dia efa atoandro bebe ianao mbola mimototra amin'izany a? Ka zao mihitsy aho voatezitra e. Fa le raha matoty koa ary ahoana? Ny jato ve tsy hoe nandalo be atao akory dia hoe tezitra amin'inona ianao? Ka zao izy tsy mody misakafo atoandro izao raha ty mahatezitra ah. Ohatra e, fa ianao ve ry lala maninona? So tsy salama ary ianao ty ka mahana be kizitina amin'ny tsisy dikany fotsiny. Laha zao fa za indray marary e. Aminao zany tianao ny hoe tsy miara misakafo amintsika eto ny zanatsika. Isan'andro anie raha matoty efa miara misakafo foana e. Indrindra ny alina sy ny maraina. Dia mba tia sakafo any ivelany kosa ve izy dia izany no mahatezitra anao? Sady tsy voazao angeny misy hoe izy tsy tafaverina atoandro ato an-trano izany e. Maninona ianao nandroany ny voatezitra? Loza miara misakafo amin'ilay mahay iny ihany zaoko. Ny sakafo ato an-trano nefa sady matsiro izany ny karakara azy. Dia kala amin'iny izany aminao nandaniana vola hidirana restaurant. Ny le raha matoty ka efa zavatra hafa mihitsy. Asorenana diso toerana. Mialao amin'ny sakafo ny karakaranao izy raha izay mampalahelo anao hoe tsy nihinana tamin'ny sakafo matsiro ny karakarain'ny tanandralala e. Tsy tako mihitsy koa izay mampime anao eo Tolana nify raha matoty a. Enao koa mampame raha teo ka rariny raha me. Milonjolonjo eo fa ho aniko ny sakafo rehefa tsy hinana ianao
Ema, ahoana? tiandreo aloha ty toerana sakafo-anantsika androany ty e. Ie, tena tiako ka. Sady tsara be daholo ilay sakafon'ny zareo. Tapeza izany mba nahita ny lany ity. Rehefa mitady izay afaly andrisy afa-po andriana za dia tsy maintsy mahita foana e. Njato tia koa dia mahita lasaina ka. Ka hita fizaniko. Ary andao amin'izay ary aloha tsika andeha rehefa vita e. Ndao ary sady efa tena voko be kosa azy. Tonga dia andraso any anaty fiara fa andao kely ny vola etsy amin'ny kesetsy fotsiny aloha e. Okey ary. Zay ane dia vita e. Mahafana koa aloha ilay andro a. Hitao ako tena mahafana mihitsy. Dia hoaiza izany aloha izao ndritika? Tsisy programa intsony azy zao fa andeha hody ngamba. Za manko mbola andeha hanenjika any am-piasana any amin'ny rova ho aterina aloha izany ndry dia avy eo mandeha miverina any am-piasanako. Sa anaraka landy eo any am-piasana? Ka sao dia tsisy asa ho vitako amin'izany kosa e. Elingelen'ny akantondrio fotsiny ako. Zay moa manelingelina koa. Sady en plus n'izay koa mbola olona pilavany. Njato ty a? Ay! Io indray ilay manongo a? Tovy ihany ka. Indray aloha ray amaty dia tsy mahazo ny zanako amin'ngadin'izany ndry. Nahoana moa ny lahatokako minoko andry? Sy misy. Ahitany tsy fahita ndry fa ataovy. Ary ataoko misy akaleo andry fa ndao ane. Ny mbola tsy tafiditra lalana ndry. Efa ataoko sy ampiverintalana ndry. Misy olona izany. Njato ngamba ny tonga. Rose mantsy efa nenefitra ihaniko. Eny atao an-dakozia ato e. Eny mikarakara sakafo harivantsika fa. Dia karakaro miada anazy izany dia ataovy matsiro tsara neny a. Ny tamin'ny atoandro izao no tena natsiro fa ianao tsy teo. Neny koa efa mba niteny mialoha kosa ve hoe tsy hoe dia mody hoe natao natsiro be izany ny tamin'ny atoandro. Ka ny adalànao no tsy te hody koa. Variana ny any ivelany any foana. Sairo neny tsy variana ny ivelany any izany ary efa mba niaraka ny sakafo kely fotsiny ane izay sy matany keo atoandro. Jereo ny aty an-trano aty mikarakara nefa nitsena ny ivelany any indray ny andaninareo vola. Neny ty koa dia mahita lazaina. Aleo ary fa manaraka izany izay tiany misakafo atoandro raha ohatra ka izay no tiany neny. Zay miteny fotsiny ary efa amin'izay fotoana izay any a. Sady izay anerineny indray mandeha ao anatin'ny herinandro any mba tafiaraka misakafo atoandro ohatran'ireny e. Dia ny amin'ny herinandro izany a tonga dia aty izay no misakafo. Izay fa mazotoa aloha ny mifandeha hanodosy kely vetivety e. Ireny tsy nampozindrira lala. Fa inona ihany ary mbola mampigongonona an'ilay raha matoty io e. Ny olona mba efa mitady torimaso veranga? Fa misy manakana ny torimasonao ve eo e? Ohatra e. Fa io ianao migongonona io ko. Tsisy atoriana milamina mihitsy raha matoty ia. Ka ianao aza mbola tsy matory akory. Fa raha tsy izay izany tsy angina ianao. Dia inona moa ny torimasoko vaniny eto raha hiteny eo foana ianao ka? Le rangaha tiako nama. Ianao mihitsy e. Ny olona efa mba mifitsaka mitady torimasony ny ianao mbola. Ka le zanakao mahita tao foana. Inona ny mampahita atao azy amin'izany e? Malahelo azy tsy misakafo atoandro atao trano ianao dia mba efa nahita vahaolana izy dia ianao indray ohatran'ny tsy haiko hoe ohatran'ny sosotra fa hafa izany. Ianao mihitsy ange raha matoty iny tsy azoko e. Inona koa tsy azonao amin'izany nefa? Ka le mandray izany no tsy tianao aty sa inona? Ka tsy mbola tokony ho aty foana koa ane iny e. Amin'ilay naseho anjato antsika iny izy mivoataty dia amin'izay niteneny njato izay indray. Ka foanahoana koa moa izany e? Si ny anao koa ve moa tsy ny hanohatra foana e. Zavatra marina izany fa tsy hoe mifanohatra anao foana e.
Sady olona efa manam-pikasana ivady any reny raha matody e. Dia maninona? Dia tsy hitako mihitsy izay olana rehefa mba hoe entiny aty tsindraindray izy. Esy vao ivady izany fa mbola tsy haiko na anjara na ahoana e. Makany an-trano izany ndry rapitso a. Hisakafo atoandro amin'ny mantsy tsikako. Dia hisakafo fotsiny koa ve izany lesy no atao any? Afaka mbola mijanonjanona any ndry rehefa miverina miasa any atoandro e. Mba naman'ny eny koa moa izany amin'izay sady za tsy hariva be rapitso dia rehefa tonga manatitra ndry. Mbola ho hita eo izany koa. Sady sao manelingelina ny neninareo. Tsisy manelingelina izany re ma. Sady ny mihitsy any eny nanasantsika hisakafo atoandro any e. Anga? Tsy mivantana be moa izany tenenina an'ilay izy fa izy ve hono afaka mikarakara sakafo matsiro tsara ao an-trano dia tsika mandamy vola aty ivelany aty fotsiny. Fa angaha koa dia nitenenina hatramin'ny hoe fisakafoanana aty ivelany izany e. Ka nila vaniny be tamiko ry izy indray andro ilay tsy mody atoandro iny a. Fa tokony tsy maintsy mody foana izany ianao rehefa atoandro. Hainao ihany fa reny anie izy. Mba hafa mihitsy ka. Fa izay a. Efa niresaka ny tamin'izany mantsy izay sineny dia ho atao rapitso izany ilay iziko. Izany hoe raha azoko tsara izany dia lany tonga dia nanapa-kevitra hoe rapitso fa tsy mbola tena avy aminazy akory. Ka efa nitena izany anie za hoe indray mandeha ao anatin'ny herinandro any tsika mba miaraka misakafo e. Dia solon'in'ilay hoe ho atao any an-trano iny a dia ho teneniko izy rehefa tonga any an-trano hoe rapitso izany ilay izy. Tsy manapoka be ve izany e? Angaha koa dia misy inona be ho atao aty amin'izany a. Justa hoe misakafo atoandro fotsiny anie tsika no any. Ay, ela ihany moa io koa. Fa mifiry moa izao rangaty a. Izay ve dia mbola tsy tonga ihany ilay injato. Andro vao amin'ny enora sasany ange izao raha matoty e. Dia hatramin'ny noviana indray moa tianao ny fieritraina mbola tsy fahatongavan-jato. Reny ary izy amin'ny 4 alina noho ny fivoriana any ampiasana an'ireny tsy mbola nampaninona anao kosa. Ka izany io izany noho ny fivoriana. Izao tsisy hoe fivoriana izany. Fa sao dia mbola variana ny kiarakely iny andray raha dia ny zanako ny tratramody hariva be avy any avy eo. Izy ho tonga ny an-tranony any Soamantsara foana ihany fahaterina. Tany efa tsy milaminy tena manahirana ka. Ainy ilay raha matoty efa fitiavana ty ilavaniny amin'ny zavatra ohatr'izany ndraika. Ohatray? Ka tsy mba mitaintaina amin'ny zanako izany ianao io? Mangina fa tsisy fatoako amin'ny zavatra jereko fa tsy. Izany ianao fa sary-pisaina. Dada sy neny a. Fa mbola taiza foana nareo e. Mampitaitaina mihitsy ka. Marina moa? Tsy azo koa neny izany. Ohatr'izao foana ary mifatongavako isan'androko. Dia gaga lesy e. Sao dia nisy mibata tany io ny lahy. Mariko ianao izay dia miteny ianao azay. Aza dia mampiomehy koa ry dada sy neny a. Reninareo ihany io e. Eno ahy e, io mezy foana. Fa zao marina ry neny a. Hoe ahoana? Rapitso atoandro e maly hiaraka hisakafo amintsika ato. Nakamikorangazy izao a. Sao izany dia voatery hikarakara sakafo any kala ratsiniko. Nzaty ihany any tiako tenenina tamin'ilay ary sakafo aminay foana ny atoandro mba tsy handaniany andro miaraka amin'iny any ivelany ihany ka izao ka hitany hoe hoentiny tiako kala ihany. Fa iza indray koa izany manelingelina any ambavahady an'izany. Tsy tokony ray misy mianaka akory ary izany fa tokony amin'ny 12 mahery kely amin'ny foana ray vao tonga. Loha angaha tsy irena aloha. Ody manao mamanjato fa tokiala ihany tiako ny tonga sahady. Atray raha mba mivaliny kory ny arahaba ko marina. Eny fa nanontana kosa dia tsy niraisiny akory.
Fa ahoana? Angatsy niaraka tamin-jato? Tonga dia nasaina katia dia hoe aty hono miandry anazy. Ka nandrasana tany ivelany tany. Mandro soa e! Ndry hoe dia hiandry any ivelany ihany. Toa hafahafa izany koa tia mamanjato ity ka. Izany akory ny teneniny teo dia midovaina. Ahitany tsy fahitato ndry Rema. Afaka mijanonjanona mijoro eo fotsiny mihitsy aloha ianao mandrapatonga raha ohatra hoe hianana fotsiny taka izao ka. Oe, azafady rehefa tena variana ary mamanjato a. Ka midira rehefa hiditra e! Raha tsy izay afaka mijanona eo ah! Sao tsy mazoto hiditra koa mantsy fa mbola tsy eo ny zatoko. Tena matsiro kosa aloha ilay sakafo rineny a. Ho anao mihitsy anie no mikarakarako an'io e. Aizany tsy ataoko matsiro. Misaotra. Sady tsy efa izay koa hoe mifanarahantsika tamin'iny mba hisakafoanana ao aty an-trano foana rehefa atoandro e. Fa tsy lozana mandanindany vola hoentin'ny sasany amin'ny sakafo tsy azaboka ny ivelany ihany. Ema, fa naninona tapoka teo koa tendry? Ity lesy aloha ny rano a. Meo rano izy. Tena azafady. Tena za mihitsy ny tiantira matotiany tenenina teo fa sady mijery tsara anahy izy miresaka amin'jato. Maninona koa moa raha miala kely rehefa kofony? Manelingelina ny sasany sakafo tsara. Andray. Fa inona koa izany ataonao izany ry lala? Mba sendra kofona ilay olona fangahy fananiny. Hita ho ary dadako. Mba sendra tsy nampoizina ry izy rineny a. Ka samy misakafo eto daholo ve dia maninona ny tsy misy kofontsika? Fa raha hohanina moramora izy io e. Tena miala tsino ary mamanjato raha nahatohana anao izy teo a. Tena tsy fananiko ane iny. Neny koa izany. Eny e. Fa mba aza tohan'izany mamanjato izany kosa izy Rema. Reniko a dia efa toy ny hoe reninao ihany koa. Ataovy hoe ny fotsiny koa izy dia vita. Otry. Fa atao kofona sahady koa tianao e. Fa raha hohanina moramora araka ny tianao koa izany izy io maninona? Ty aloha ny ransotro e. Ninona koa izao tsy mba nety hijanona mihitsy indray dia hoe raha riva alaiko dia ateriny. Mba misy fankazaranareo sy nena ine izany e. Mbola misy zavatra ataoko any an-trano. Indray ariko. Za mba nieritreritra fotsiny mantsy hoe sao mba afaka mijanojany indray dia mba namaneny ao an-trano aoko. Ko na afaka ary aiza koa nijanona iaraka amin'indry eo. Ema, ary tovariana be tampoka teo tendry e. Tsy hita lamarina ve hoe ohatry ny hafahafa izany neninareo iny aminahy? Hafahafa hoana ka? Sady neno hafa tsy neninareo izany. Ay moa. Ka tsy haiko fa ohatry ny manao teniteny tsy azoko aminahy izany izy koa. Sady ohatry ny hoe maivava be amiko izany e. Efa ohatry ny reny mihitsy akiny eny a. Somary maherihery fiteny izay izy indraindray. Tena marina? Eno a. Ka vao fandroany nahitako anazy koa iny dia ohatry ny hafahafa amiko izany sahady mifahitako an'ilay izy. Elahy angamba no efa zatra an'izany dia. Mbola efa kazatra eo foana nareo dia hitandry tsara fa tsy mampaninona akory izany. Eny ary koa. Engany mba ho izany tokoa. Raha tsy izany mantsy dia ifampitana tsara amiko koa iny raha izany tsy ahaiza miaina io. Ema, aza matahotra re a. Sady mampime koa neneny iny. Lasa afinaritra indray mihitsy indray koa ary rehefa tena mifandray tsara nareo. Hitantsika eny ary izany koa. Sady tonga koa za ty. Sady marina e. Papaindry fa za moa izany ty tsy maintsy mbola andeha any am-piasanako. Tsy afaka natitra indray hatrany an-trano akory. Tsy maninona lesy izany a. Sady sotary eo koa. Papay malalako e. Bye bye.
zany reny toetranao reny ry lala. Za maninona e? Fa reny toetranao tamin'ny maty eo reny ka. Fa toetrinona e? Azo tiana adala ny resako raha matoty a. Mahamenatr'olona mihitsy tony. Raha ny asorenako taminao tamin'ireny nataonao tankeo reny angamba. Efa voafialako mararirary mihitsy ianao io. Oke tsira angaty a. Angara hoe mamelona dia afaka mamonoka. Tsy te anao e. Mba ho vao fotsiny le toetra fa tsy tiako. Marina na tsy ny zanak'olona iny aza ve tsy efa maiky anao sahady. Raha ikwin. Mbola sako izy raha iroso amin'ny zanako. Sioka. Enao ty ho aty tena tsy azoko mihitsy ka. Fa inonao zao ve raha matoty dia anaovanao vava ohatran'ireny? Amin'io ianao miavonavo ny ery aminy. Tsy kiarotro daholo ange zany. Njato mety sy maraka fa raha zany indray mahay tsara anao. Aza mahita lazainy koa Rosé a. Zany mahita lazaina sa ianao tsy tia ny amaty efa mitady anao izay tsy ahazakany anao sahady. Ko efa ianao izy zany dia zaiko. Fa maninona anao iny zazavavy iny e? Tsy hitako hoe inona ny tokony olanao aminy. Ka rehefa tsy tiako dia tsy tiako e. Aza miadaladala ry lala, aza miadaladala ianao. Efa miteny anao amin'izany foana fa aza tia teny anao io. Anganjato mbola zazakely foana ka hoe tianao fikirina ho anao eto foana. Ka mbola tsy foko ny zanako. Io dia amelona ny vehivavy tsy velon ray aman-dreny nitsony an'izao sahady. Le raha matoty. Mba tandrotandremo eny le vava fa so izay ianao vao tena voafialako eto marina. Maramara fisainana. Indray moa zany tady ty vao akaty amin'ny orinasa tiako. Ka efa ela ve moa ny misahana ny aty haninona ty foana e. Amin'ny fivoriana ilana ohatr'izao ihany sisany mba makaty dia mba rehefa tia hijery ny fisotran'ny asa ty ihany koa. Eny, marina zany aloha e. Ianao koa aza kay moa efa sahirana amin'izay sahaninao aniko. Fa zao alitiry ny zato a. Ahoana ry dada? Ahoana marina moa zany ny tena hevitra lahy amin'ireny lahy iny e. Ny amin'ny ama io. Tsy azo koa le tiany dada tongavana. Ny amin'ny toetrany tamin'ny ama tonga tany an-trano ireny letsy a. Amiko manokana aloha ry dada tsy dia hoe nahita inona loatra. Tsy efa toetran'ny iny koa ve moa iny misimisy vavy iny e? Dia tsy mieritreritra zavatra hafa ny amin'ireny fietsin'ireny mihitsy zany lahy io. Fa eritreritra inona ka? Asa ohatra hoe so tsy tiany lahy le mana, so tsy azoazo na tsy haiko e. Neny koa very dada dia anao an'izany a. Izy alitiany mahalala. Zaho koa tsy vaovao amin'ireny lahy raha toetra. Tsy dia mpanao an'ireny tamin'olona izy, indrindra amina vahiny. Dia amin'ny dada zany tena hoe niray tamin'ireo nieritreretin'ny dada teo ireo. Tsy hoe mety fa tena izay mihitsy e. Ohatran'ny mbola tsy tiandreny lahy nambadily ty alahy. Ko raha tsinona kosa ry dada, olona efa firitoany ity ve dia mbola tsy tiana nambady ahoana koa ary. Nga za mbola zazakely amin'ny eny e. Zay koa le njato dia mbola tsy tonga foana. Ny sakafo hariva ary tsika efa mihinana. Tsy ho avy eo ihany ve izy e. Ady tsy efa eny an-dalana ve izy ilay natsoina teo iny? Ka ela loatrako. So nanita dalana andray ary. Ianao koa zany. Hoana aloha sakafo fa njato zany tonga eo foana. Ay, mety samy mamoa varavaran'izany aza angamba ny ianao ko. Efa ady daholo nareo. Andro efa mifiry izao koa. Ianao vao tonga fa andray ve no miteny an'izany? Marina ry neny e. Fa misy resaka ao ataoko aminareo mivady izay hoe ho resahako moa zany e. Mipetra aloha dia sady misakafo fa tsy noana ve ianao io e. Ny anay mivady efa natombokako. Ao, atolory aty vilia asiana vary aloha. Zay, dia tiany loaka. Dia sady hoe toary ny resaka fa mihaino izay e. Misaotra ry neny e. Ka tsy zany ary dada sy nefa meno an'lahy zay. Efa netiko taty aminareo moa zany mahiny e. Efa ela niarahana ihany koa izay ka
vonona ny roso amin'ny lalindalina amin'izay. Aza voa tsara aloha ilay roso amin'ny lalindalina. Zany koa ve raha matoa ty dia tsy ho azonao a? Mangina ianao tsy ianao zao ny ilaiko miteny. Ka iroso amin'ny raharaha amin'izay zay ry neny. Otry, fa naninona tampoka teo koa ianao ry rahalala? Io ilay sampidindrano aloha miana azy fa zahay kapokapoka ny lamosiny a. Ty ry neny, ty aloha sotroy. Sotroy. Fa inona zao mahazo an'ilay raha matoa ty tampoka teo e? Ianao ary dada tsy azoko mihitsy. Ny hafaty amitsy hoe nitadiavinareo reto Fa ahoana? Tsy mila n'ilay ranga ny sa le dabodaboka nataony dada teo vao maika tsy zakany neny ka. Fa hanambady ahoana fa azo nodinina loatra. Andray kosa ny vavanao raha matoa ty. Tsy azoko mihitsy anie zany zavatra tianeniny zany. Fa ahoana ry neny? Angaty sitraky neny anambadiako ka. Ny fiarahanay kosa nefa fantatrareo tsara dia inona moa zany ny antony tsy tokony hirosonay rehefa vonona izay fa zahoana no azo nody ka. Mazotoana rehefa lao andeha. Tsy azoko fa ahoana koa zany ataony neny zany ry dada? Iny angely efa niteneniko any lahy iny. Ty tena kosa rangany any raha zany a. Dia inona indray hono izany ilay mampilonjolonjy anao eran-trano io? Na koa moa ny diranao amin'izany Le raha matoa ty. Vadiko ange ianao samy atao trano izao ihany koa. Eny samy atao trano antsy izao mihitsy. Tsy hitako hoe inona mbola antony tokony anontanianao izay mahazo Ry lala, so mba efa tafa ohatra kosa ty ataonao Mieritreritry ny karakara ny raharaha ve ny zanako dia izao no ataonao? Niala teo azy izy tamin'ny maraina niavonavonana ohatra n'ireny iny ireny. Fa anao ty ve fa tena misy adalana mihitsy Misy adalana nga? Mba hainao moa fiasan-tsainjato amin'izao ataonao izao. Aminy dia tokony vaovao mahafaly antsika izany nefa ny ataonao ty jereo. Mbola manampitrotraka koa ianao miavonavona aminy tsy ahoany eo. Mba niezaka niresaka taminao nefa izy teo talohany nandehanany. Zahaza memenonana rangaty Ka ianao tsy misaina ka. Tihitehana loatra. Mba hareny ihany fa mba mandiny ihany raha matoa ty fa aza manao fisainan-jaza. Dia memenona rereo fa iny koa rangany lasa. Andao fa lalany Ary na tianao indray na tsy tianao dia tsy ny ataonao mihitsy no avelako anakana ny fanirian-jato. Zanakao rery iny akory. Rosé aza misanga ratsy amiko eo ianao Ary inona ny verenana fangatsy hoe handeha indray? Sa aleo zany handeha rehefa tsy handeha indray ianao Oe, fa izany ihany fa tena efa nilazainy lantao aminareo ihany izany le izy. Le inona moa zany io ka? Fa le raha ho ataoko. Ay ve, ino ako? Iny efa niteneniko andreo omaly alina tamin'ny SMS iny sa everindrefa ny any avy Iza malalako, elabe any be io. Efa hoe tena marina ho zany. Dia mba ahoana ozy izy neninareo? Fa inona koa mampiseto an'lahy amin'izany Tsy nanaiky nga izy? Fa maninona koa moa zao ny tonga dia nenina ny tany ndraika? Maninona tsy hoe ahoana ozy izy dady? Ka eny aleo tsy afeniko aminao fa tamin'izaho le tany aminareo farany iny tena ohatrany hoe natsapy izany hoe tena tsy azo azy ny angambe. Tsisy an'izany mila mahay mifanara-tsaina tsara fotsiny nareo dia izay. Ka ahoana ary ozy izy maninona tsy valililahy? Ka mbola tsy niteny izay tena heviny iziko. Sady tsy dia ilana ny heviny koa nefa izany. Ampalalana ny faniriako fotsiny izy mba hangatahako tsotrany dia izay. Karaha tia nisy ka tsy hanome ka. Dia mako maza miteny an'izany kia.
Odry fa hatraminao vinakondra olona tianjato no mirotsaka tsehatra amin'ny fanasana fiara. Neny ka tsy afaka ny ondry neny raha pasiny amin'ny anasan'ilay izy. Lasainy fe mbola misy taratasy karakarainy mampivezivezy azy zany konko. Dia tsy maintsy natoko aloha zany ty fa efa mila sasana raha teo. Ay ve. Arono tsy tezitra amiko intsony zany neny io. Ho tezitra aminao amin'inona tsony koa moa rehefa izay no hitanao fa mampety ny fiainanao e. Efa lehibe koa nareo dia manao izay tiana. Zany kosa rery neny sady tsy hita koa neny antony mampilonjolonja neny tamiko ny amin'izany tsy azoko mihitsy nareo. Ka rehefa tsy azo dia azo ezahana samborina tsony fa ahoana marina aloha ry neny fa inona zany le tena antony. Tena mbala zao amory neny eo amin'ny dingany roso amin'ny dingany tokantrano kosa ve ary neny dia zao sahady fa tsy tiany neny nga maka. Inona ny antony itenenanao an'izany? Ka reny ataony neny reniko sady nahidada koa aza toa miahany amin'izany sahady. Ka raha itenenao ary aho hoe tsy tiako iny dia ahoana? Ndray kosa ary neny fa maninona nefa kosa aloha toa tsy tia ino an'izany kosa ary neny ka izay fandraisanareo mianak'azy efa tsy voasakana intsony koa moa nareoko. Neny manany amin'ny fitiavako anao ve ianao reniko anie ianao tiako ary tiako foana foana. Fitiavana samy hafa mihitsy ny tiavako anao sy maka tsy tokony hisy ampanahinao mihitsy ny amin'izany. Fa zavy ny tenenao an'izany ka mba aza hiavina vonana ohatry ny rentsony ary ahy dia ahoana zany izao fanomananareo ny amin'izany? Efa fantatra daholo ny zavatra ilaina eo fidiana rehetra ary neny misy efa azo ary ny sasany dia misy voany an-dalana any koa. Ny invitation koa moa zany efa ho avy tsy hoe fa mety amin'ny herinandro ambony iny ngamba ny zarainy. Tsara be tena tao amin'ilay neritreretana anazy mihitsy. Hita kiko sady jere ilay sarintsika sela amin'ilay izy tena voamaika mahafinaritra kely. Sady tsy nanaiko mihitsy koa moa zany dry ty raha tsy io sary natao teo. Io kosa ny tsarako sady io no tiako indrindra amin'ny sarintsika hatreto aloha. Mafany iry izany resaka izany neny manao mamanjato. Fa ino ny reto zavatra miparitaka be tambony latabatra reto raha mba mivaliany akory ny arahapako fa tonga dia vandravandran fotsiny. Le invitation amin'ny mariage nay rereo neny ay kosa ary tsara kosa izy zaniko. Efa maika mako. Zahoana ay moka izany izy io. Ka zavatra kely any ambony vetivety aloha dia andehantsika ry fa andeha ho aiza? Anatitra ny invitation amin'izay akaikikaiky azonay andehanana androany hariva fotsiny ka aingana ry lahy aingana ahoana fa naray fotsiny aza mivoatra amin'izany tsy olany amin'ny manaraka indray. Jere fijeriny ty raha matotiana manoatra no reniny rangany olona ty kosa aloha ataoko raha vao manao anahy eo amin'izay za koa tsy adalaina. Makika alabina amin'ny arenanay zany dia atao daholo izay mahamaimaika rehetra amin'io. Tsy azoko fa andrio ary somevitra fa akasitrahako izao voamaika tsy azoko izao no lazaiko andriry raha za indray za lala rasaona andrasana dia tsy ho azo ndry mihitsy ny foko amin'izay resaka mariazy zany. Ary so ary ndry mihevitra fa raha tafiditra ato ndry dia ho tiako noho ny zanako tsy misy io. Zao fatifatin'olona rehetra zao akory dia izao no lazaiko anao madama mba mahaiza miaina fa efa vehivavy lehibe ihany ny teny raha izay tsy fitiavanao anazy zany efa fantatra hatrany am-boalohany izany fa tsy mila tsindrinao akory ary tsy ny fonao koa akory no ilaiko azy fa tsy njato akory ianao ka ho tambatambasiko. Raha izay arenanao indray mbola ampigalabonako lavitra ny any aminay madama. Fa fahefana avy aiza moa ny anaovandriana to zany? Mbola tsy vady ara-dalàna akory ndry dia efa sasa to zany. Ohatranao ihany nga koa mbola ara-dalàna amin'ny marafozako anao sady ianao koa mitadiko.
Tsala ratsy ty. Andao amin'izay ary sa mbola miresaka anganareo hoe azafady. Aka ny andro fotsiny mihitsy asisa fa neninareo koa sady ny teny hoe mandeha anareo dia mazotoa e. Za andeha tsotsotra aloha fareraka. Orinjato ahoana ary neny a? Avy aloha ianao aty. Avy eto mipetraha eto mihitsy. Atray fa misy inona ary neny a? Tadidiny lahy moa le zanak' sahondra namako iny. Zanak' sahondra namany eny? Fa iza moa zany? Le pakaty hatrany foana taloha iny lesy le fony le mbola teto madary e a. Ay ve. Aoka fa tsaroko ry neny a. Fa maninona ka? Ka tonga avy any an-dafo izy iny. Mifanena izay maly. Fa tena niovy izy a. Vao maika any tsara tarehy be. Nga? Eno tsara kosa zaniko. Sioka. Sady hijanona maharitraritra eto indray hono izy. Nga? Dia inona zany ny tiany niresahana amiko ny amin'izany ka? Hita ho aletsy. Tsy hita mihitsy izay tena tian'ilay raha matoa ty hatongavana. Zany fotsiny ve no ny anjoatsoana azy hipetraka io mihitsy. Ka ianao nareo aloha e. Ay, sa tiany neno asaina koa izy amin'ilay mariage. Tsy maninona zaho fa tiany neno izy zaniko. Mbola misy invitation fiandro koa aneo e. Raha ohatra ka mila omena mihitsy izy. Marenina teo ianao e. Ho asaina. Ny tiako tongavana dia izao fa enoy tsara. Aleo izy Rinjato ny vadinao Sady tsara tarereny mba manana maha izy azy koa. Olona efa tany an-dafy raha teo. Fa lozy iny ty lasain'ilay raha matoty e. Mbola normal tsara ve aloha ny enio e. Mariage koa raha very neny ka efa mitapa-bolana dia efa hainao tsara zany ka iny ahoana ny tokony hovadiko ka. Sady manga ratsy. Ataoko tiako manana maha izy azy tsara koa na mbola tsy tany an-dafy aza no mipetraka. Ka tsy aleonao ve Angela e. Zay mako ve. Tena manao izay atezitra ianao ry neny Tsy tia ateny marary aminao eto fa aleoko mihitsy aloha mandeha. Dia izao aza anaovana resaka ohatran'izany intsony ary tianao mbola andraisako anao ho reniko. Zay ny ianao ka raha matoa tsy mahay miaina. Olona manahirana koa ny lalana ka. Efa hain'ilay ihany fa tsy henandroany ety Mahamasina etiako. Tahaka izay raha tsy taty ny lalana. Izao lasa voamaika tara. Ka tsy tao an-tsaiko mihitsy koa raha tsy io sika tonga aty io ko. Nga afaka hiverin-dalana tsony aiza amin'izao. Sady na hanao an'izany koa raha ve tsy hitovy ihany fa hiverinao aiza indray. Ka efa aty moa zany dia efa tsy maintsy tohizany tiako. Fa zao marina ho Rinjato hoe ahoana ki? Rehefa vita marina ho zany mariagentsika dia aizintsika no hipetraka e. Zay zao mantsy nohatry mbola tsy niresahantsika mihitsy nefa le raharaha azy efa tena akaiky. Ay, adiniko marina no niteny andry fa niteny tamiko aneneny hoe aleo ny any an-trano any. Misy hevitra tsara mety amintsika ao. Ohatry, fa maninona indray no mikentrona be e? Fa maninona nefa raha mitokana e? Efa manambady koa ve lesy mbola ao an-trano ray aman-dreny ihany. Ka trangeza be io kosa ve akia? Dia afaka miteny koa ne za zany hoe aleo any aminay e. Fa maninona ny tonga dia hoe tsy maintsy ihany. Ka niny kosa ny aky mba nangataka an'izany e. Indry ihany koa fa ny zanak'izy mivady tsy mba misy afa-tsy zareriko. Angingina be ao marina ane zany izy mivady rehefa lasitsika. Koa tsy zaza keliko sady ezana izy hoe mbola izy mivady tsy hoe neninareo rery akory. Izany koa ve dia atao matezitra lesy a. Tsy hitako anie izay olana amin'izany e. Sady trano efa lovako raha teo koa io. Ka tsy tiako izany e. Maninona raha mitokana? Atray. Dia mba izay kosa ve eky ny farafangatahana eny dia. Dia izay tianao izany atao e. Akantsy. Ndry koa izany.
Iara ena amin'iny koa ve tsy anahira. dia tsy nanaiky mihitsy moa izany kiana ratsy tera tsy vita ihany tsy fatana mariazy ity dia mihevitry indry fa ho faly amin'izao nahoana mihitsy moa no lasandrisa adiny zanako nefa nandany filotaona ny karakarana an'io sady mbola tsy mahafoy any koa so ihany fa nikiny aza le hoe tsy miala ao an-trano ihany aloha fa andry kosa aloha dia ahita vehivavy misy hoe mizinizina tsy nety miala mihitsy mantsy tamin'ireny efa nataoko sy ny teneniko ireny ho ataoko leo moninao io izy indriny tsy saraka moramora amin'zato eo ihany ora matoty le rangaty koa manaitra ianao koa nefa taitay bombana ka ianao ange tsy hitako hoe inona ny mahavariana be anao eo hira maneno mafy be sady mihetsiketsika tsara izany ve raha matoty dia tokony ampitongizana anao ohatran'izao esy marina tsy nany olona aza ve tsy gaga fa ohatrany hoe tsy faly izany ianao nefa mba hoe andro lehibe ho an'ny zanakao ange androany ka efa hita fa tsy faly ary lasa ianao mandeha any aza dia metalatala eo ianao ry lala zavatra efa vita ange io tsy ho azonao sakanana tsony ka tsy hitako hoe inona ny mbola akanao lago be amin'izany maninona raha ny fety amin'izay no ankafizina tsara fa androany any ange ty raha matoty so heverinao fa isisa taona azy io mandeha any ianao mandeha mihitsy fa zaza elingelenao eto ka dada sy neny ohatry fa mifamaly nganareo izany sa ahoana mifamaly ahoana le tsy fa mba mangataka ny renonareo andeha hiaraka amiko anefa tsy mety izy inona atray ry neny maninona koa zao raha mba mety andro fifaliana anie zao ry neny any mihitsy ane lesy nyteneniko azy io mba mandana ondra neny mandeha miaraka amin'ny dada izy aiza mba te arandeha hiaraka aminareo eno sady tsara anie zany hira mandeha izany andao raha matoty fa ianao koa ve dia tsy menatra an'ireo ankizy ireo hoe terena be ohatry ny inona vao andeha hiaraka amiko rangaty koa ranga matsiravina inona koa no hoe tsy mety andio fa efa hita be amin'ny endriny hoe tsy faly efa tsy maraina mihitsy moa izy iny ny lonjolonjo raha matomarary saina Shiria fa inona koa ty mahavariana be andre tampotampoka teo oe variana mijery andry dada sy neny mandila esy jery raha tsy taritarisina fotsiny neny tena ohatrany tsy mazoto marina izy raha zao mety efa reraka koa ngamba ndesiko ka tsy vomafy mbola roviana vao maraina ny andro mandaoko aloha tsika mba haka sary kely any ivelany any ka rehefa avy indray verina mandihy eto ndao ariko vita ihany lesy le nandrasana fatratrotry ny inona ko hita ho akika vadika ndrety ny farany marina sady mipoaka tsara tamin'ilay neritreretina azy mihitsy afa-po tsara tsika tsika ve moa tsy afa-po amin'ireny kosa tena ohatrany hoe manofo izany raha isaky mieritreeritra an'ilay izy ohatrany hoe tsy mety mizy izany hoe tena niaina n'iny androntsika iny ka andro lehibe ho antsika kosa ny iny ake andro iray tsy miverina za mihitsy no nahatonga antsika nieritreritra ny anao azy tena spesiala be fa ohatrany tena diso nafinaritra be loatra indray ariko marina hoe efa fatapatantsika daholo ihany tamin'ny fanomanana fa rehefa niaina le izy rinjato tena hafa mihitsy tena hoe sambatra mihitsy ka izay anie le nitadiaviny fa aleo aloha hiariny atao mpandriny eto amin'izay tsika fa mbola andeha hivavaka koa anie fa miditra amin'ny firy marina moa le any amin'ny sivytsika miditra ay moa tena aleo marina miarina dia miomana fa sao dia sanatria tary tokoa sady rineny koa izay tsy efa miomana sao dia iantso antsika indray izy dada rehefa vita ka tsika mbola tsy rototra kory no hitany eto ay araka amin'ilay raha matoa be iny indray ma ao miarena amin'izay ranga oe
Ay moa variana indray koa. Aleo fa andeha hanao dosy vetivety ary za e. Za hijery kely any ambany any aloha sao dia mba efa voninao ny sakafo marainaka. Okey ary. Le renin-jato aloha dia hita mihitsy fa tsy faly tamin'ilay mariazy. Marina tsy na ny olona rehetra aza ve tsy nahatsikaritra an'izany. Fa tsy misy iraraiko an'izany intsony koa e. Efa tafiditra fotsiny afaka hanao inona intsony izy. Bonjour neny. Zay voataitra amin'ny patronina. Tady hanomboka ny endry ity rema. Voaroa androandroany izay ny raisana trano dia Ay tsy mahateny koa rehefa azafady rehefa mbola netin'ilay arerahana loatra koa dia fetoviana. Samy reraka izao ihany tamin'ireny fa ny anareo efa tafahoatra ka. tsy tena hoe taraiky be loatra manao ana koa nefa ny esa e. Andro amin'ny enina izao. Fa mivadindry azy efa lasa. Tsy manambady karakaraina angandry io. Ny karakara azy mihitsy atao anefitra tao ka. Izay no nahatonga dia niarina katy rehefa lasa amin'izay izy. Fa isa zany no nasaindrimanao ny sakafony. Olona efa manambady ene iny fa tsy hoe mbola le izy rery tato aminay mivady e. Sioka. Efa saika hiarina anao sakafo maraina ne afanjato no ny teny hoe aleo ianao ihany no karakara ny sakafo maraina ozy ianao matsy anazy na dia efa hainao ary hoe miasa mandritra ny tontolo andro e. Fa tsy niteny mihitsy aho hoe amin'ny enina ma vao asaivy mivoaka amin'ny efitrano ao. Tsy azo kokoa ianao. Sa aleo fa ampiko ary ianao manomboka arapitso amin'ny sakafo maraina raha izany ny olana e. Tsy mila e. Ka tsy tako ihany izany. Ary lasindry e. Isakafo ako ohatry. Lasa ahoana? Akatoerana aza. Dia izay kiry seno tsara ho fantatry indry rehetra. Tonga dia manomboka niasa izany indry androany. Eny ary madama. Dia mino aho izany fa tadidindry tsara daholo ny tokony ho tandremana rehetra teo sa rotony be amin'ireny zavatra ireny mantsy ny haingo. Azako tiana fotsiny resy rehefa hita fa tsy anatin'ny zavatra tokony atao indria na miarama elo foana e. Eny tompoko tena mazava tsara. Fa iza indray koa tony tonga atao trano amin'ny andro arivo tony e. Manahoana tompoko? Salama retsy. Ny endry lala moa izany tsy mba ny fiarabanana atao mialoha fa tonga dia fanontaniana. Olona nampy antsika atao trano izy manomboka androany e. Na miraharaha moa izany. Voafiry andro nanambadiana verikala dia efa tsy mahazaka lazonady amin'ny raharaha sahady a. Izany moa ny olona vadindrin-jatoko ka mivavy. Izany kosa ary neny efa mifandanianay mivady tsara ane io e. Hainao fa miasa alina foana vao tonga atao trano ary ny raharaha rehefa maraina nefa ny eny tsy mety fa hoe ny eny ihany no manao azy nefa lasa manahirana be any ilay izy ry neny lasa ohatra ny hoe tsy mandray anjara mihitsy kosa izany izy dia nareo foana ny fanditra amin'ny farany dia naleonay nanapa-kevitra anao an'izao aloha amin'izay tsy misy hoe mifanditra amin'ny raharaha tsony nareo avy eo. Inona koa? Tena mety mihitsy ilay hevitrinareo ka. Sady lalo koa angefa melehibe. Manao ihany ary rehefa mba tafody aloha atao trano fa ankoatr'izay aloha dia izay ny tena antony nangalanay an'seny. Mila mitsiketsika indrindra lala fa kiala ihany iny iray aloha dia tsy maintsy atao izay alemonina azy ato. Ary fetsika ala fa tsy azoko tamin'ilay resaka raharaha tsony aloha fa fangalan'ny mpanampiny natontonga aloha e. Nefa ne dia izay mihitsy no mody notenenako tamin'jato hoe aleo izaho ihany manao sakafo maraina. Amin'izay mba hoe afaka mila vaniny amin'ny foana fa mahailo kiala ratsy iny mahailo izy. Dia inona indray
izany ny fika atao manaraka. Iny aloha tsy maintsy mahazo amiko tsara ato fa izy ny tesahiditra teo e. Madama, Ohatray, fa inona koa ny indri e? Zany madama fa saika mba hanatitra an'le rano tadiavinao fotsiny re ahy, variana be mantsy ianao. Eto aty e, ary lasa mandeha any. Andray, fa maninona kosa izy no ataonao an'izany? Mandeha anaki ataovy izay tokony ataony ndria. Eny madama. Fa raha mba tsy kitakitainao koa aloha ilay olona e. Sao dia verinao fa zary iny koa hoe azonao tabatabaina amin'izay fotoana tianao anaovana azy. Tsy hitako koa izay mahasarotiny indri amin'izany e. Otry, sarotiny mihitsy a, nangaina kely sady gaga mihitsy ilay olona mitaimbavanao. Raharaiko iny, angamo iny tokony ho tabatambazana. Ay, dia ataovy foana raha hitanao ny lohako. Loha efa hitako foana io e. Sady tsindriko ny no mibaiko ny vavako e. Eny aroa, sady aloako koa mandeha fa mandany rorany. Amin'inona? Toy izy e. Hahita vehivavy kondry a. Tsy misy atahorako anao ane. Na mbola hifampitany eto aza. Amareninjato anao mbola nanasiako fanajana anao hatramin'izay, fa raha mitady koa ianao a dia hahita tsara ianao. Seno! Ahoana izay madama? Mba hoetikela aty anefitra aty aneky iny sakafo ka azafady a. Taraiky dia sady hiomana no hihinana. Oaiza? Andeha hanatitra sakafo ny madama Emary e. Tsy laina, hoeto aty reny. Madama, Rehefa tsy mahay mifoha aloha izy dia mijanona e. Eo vao hoe taraiky. Avela ho tarany. ka izany indray ne madama no... Izay atao ndry tohizana. Tsy ino no mitady ho patrobeato ka naterana sakafo hatrany nefiny any. Sary teva firy-taona nenana tsy mbola nanao an'izany. Tena mba miaika ny madama Lala sy madama Emary eto mihitsy aka. Hatramin'izay nahatongavako tato tena mbola tsy nahita an'ireo ny fanara-tsaina mihitsy. Asa raha mba hain'ireny vadiny zareo ireny izao tsy fankazahoany zareo izao ka. Sa ve dia efa mahazatra azy ireo ka tsy mahataitra azy intsony? Za koa tiany ohatry ny abdala ka tsy hitako izay hidirako amin'izany eo fa ny asa ry seheno atao tsara, tsy aferandry izany. Orseno vita ihany ve kisa fa mbola tsy tonga ndritany aminà akory le sakafo, aza mba mahasositra kika. Ka tsy zany ane madama fa... Tsy arapa verikala tsinona fa lozana mitabataba olona manao raharaha. Tsara kosa le fivoaranareo ka. Mijerijery fotsiny sisa amin'izao fahalalam-pomba. Azafady, manahoana ianao? Efa taraiko koa dia lasa tsy malala fomba tsony. Efa nanao azafady koa ane ahy. Ianao aza tsy mamaly akory. Sady maninona ho any ny anondry fotsiny ary seheno asa everindry fa miany ihany gasa. Ka efa saika hanatitra an'le izy tany mihitsy ane madama fa i madama Lala ny tsy nety e. Tsy azo hoentina any hono. Ohatray, fa le raha matoty ve maninona e? Dia zany koa dia no enondry. Io angano nakandry fa tsy za. Ohatray, fa volandrirery koa ngano nanakaramanana io. Mbola misy anjato tafiditra. Donc afaka mibaiko tsara azy koa. Le raha matoty. Ka ho leranao angano tsy namelanao an'ilay sakafo naterina tany? Fa ndry moa zany iza no naterina sakafo hatrany trano ndry mihitsy e. Zary olon-dehibe efa firy taona ity mbola tsy nanao toizany mihitsy. Marary saina, mifahatarako ane ny nangatahako an'izany e. Tsy hoe ny ampandriana akory no naterana sakafo. Sady kality tato ato izay miseho mahazo volontany mihitsy ka efa samy mahay vava amiko isan'andro a. Ka ianao mitady ka. Araleo andefa raha tsy tara mbola mifampitana tsara taminao teto. Ampiandihizanao tsara koa ny aty e, lazaiko anao tsara izany. Efa vady ara-dalàna zao fa tsy mbola mataotry ny tsy ho tafiditra akory ka hitsitsitsy olona tsy mahay mihaino ohatranao.
Seno a. Azafady ne hoe mba hanaovy rano mafana kely ane za azafady ry a. Eny Ramose a, efa nataoko mihitsy fa efa nanafatrahan'izay madame matany keo. Hatramin'ny rano anaovanareo doso moa zany dia mpiasa nampanaovina azoko. Fa nanareo vady atao inona fotsiny raha tsy havita mikarakara e. Tsy aleo tsy manana ihany. Inona indray koa ary zany ataony eny zany? Tsy adala ny aron-jato raha tsy mbola nakasitraka ny anambadianao mihitsy tamin'ireny. Za ihany mbola mahakarakara anao tsara. Ny sasany efa sady tsy anao ny tsy mahazaka mahita an'izany dia aleo ny mpanampy ny nalaina. Fa neny ty ve zany dia tsy mba afaka ny fanara-tsaina amin'ny amahy mihitsy e? Hatramin'izao ve ranganareo dia mbola zany ihany? Zara za zany mahita zavatra itenenana foana. Ka tsy marina ve zany e? Ngamba ny nareo ireny dia atao haingon-trano fotsiny. Efa hain'eny kosa nefa mbola tsy tonga ao emahy e. Dia tokony hiandry azy ve za zany amin'iny voanao dosoka? Ka inona koa moa izao mbola tsy hatongavana atao trano hatramin'izao e? Za neriny mba tafody aloha fotsiny e. Izy ohatran'ireny firavana isan'andro ireny ihany ka tsy mahagaga raha mbola tsy ato izy amin'izao. Za aza mbola andeha hivoaka kely any etsena azy avy eo. Koa raha tsy zazakelyko entsena ina. Neny koa rangatsy. Efa vita Ramose le rano a. Ay, misaotra kea. Aleo aloha ry neny andeha hanao dosy kely ka. Sady reraka ny ohatran'ny tsembotsemboky ny andro koa ka. Sady amin'izay koa sao dia miantso eo e maka iandry ela be any fa efa iantso koa izy izay izao. Tsy avela ho any. Maninona ozy izy neny? Mandeha anaro ahy e. Efa vitanao daholo ve ilay zavatra nafarako anao? Efa ao daholo e. Efa ao anatin'ny sakaosy daholo izay nafaranao. Raha toa mbola misy adino dia anao izay no nanadino fa tsy izay nafaranao tamiko intsony izany. Eny ary efa reny daholo moa no tena ilaiko ka. Fa mba omeo kely aty io fa ampidiriko aty anaty fiara. Ty ary e. Fa tena ampy anao reny akanjo reny a. Sûr ianao raha sanadrira tsy ampitampika dia mividy indray rehefa any a. Tokony tsy ho ela koa any nefa za eny ho any raha tsy misy fiovany. Raha misotra tsara amin'ny ara-dalàna koa moa ny any. Ay moa. Fa efa ao marina ve lonjato e? Efa tokony homakomana nandeha amin'izay izy e. Tsy mbola tazomy mikala-dala iny ao indray ve? Reny angamba izay vao niaina an'izany atao hoe lozam-bahitsy izany. Tsy angamba tsotra ny zaza tsy mahasaraka izy ao izay. Hitako eto mihitsy. Anomboka indray koa ilay raha matoty sy mivavany. Ohatray? Fa dia efa manafatra anao izay ry lala. Samy tsy eto izay sinjato ka matandremo kely aniany aminareo sy amareto e. Indrindra nareo aty mifandrangindrangitra ato an-trano ato ty. Efa tsy miafina tsomo mantsy ny anareo izany ka aleoko mitendemy mialoha ihany. Fomba mivinanto sy rafozana re izany. Raha tsy fitiavanao any mahiny hatrany am-piandohana ato mbola tsy nahitako fiovana fa dia miteny fotsiny ahy e. Vao maika moa miamby an'ity matsa manaiky moranao ty fa mamaly foana. Fa hainy tsara raha teo ny tsy fitiavanao azy mantsy. Dianao eritreretiny. Anay ato izany. Mba mampitandrina fotsiny ahy e. Zao tokony fotoana ahaizanareo ifanara-tsaina amin'izay fa nareo rery ny ato. Miampy an'se eno. Ary aleo andeha antso kely anjato amin'izay aloha efa tena tokony andeha izay e. Marina be ao izay le iny. Lehilahy andeha ane tsy maninona e. Fa le hijanona rery araka amin'eny ato mihitsy ny tsy voako. Fa maninona nefa e? Resaka fifamalianareo foana? Efa miteny andry foana koa anie za mba handefitra amin'izy iny e. Ishi, ny azo kosa efa lavako. Ahoana ny tedavila handefitra foana eo, ny tsy fitiavana namantsy nefa be dia be. Tsisy an'izany ho nareo mbola tsy mahay fanara-tsaina tsara fotsiny. Ndriko ny indraindray vao maika mandrangitra azy. Ka zaho tsy mahavita mandefitra izany intsony. Rehefa manao anahy dia tsy maintsy ataoko. Mba aza manao an'io moa kishery Ka ny azo ohatran'ireny azo mivadiny ireny nela e. Dia tsy hay fandamina amin'ny mihitsy izany ry io.
Izy anie no mikorotana amiko e. Za anganina ninona voalohany teo. Aza ohatry ny zazakely ka. Olona zato a. Andao amin'izay lesy fataraiky a. Hitako mandeha amin'izay mandeha fa izay olona tsy mahasaraka rehetra izao no andaniana andro eo e. Enao no te hasaraka amiko. Tiako ny anahy dia tsy foko. Zy andariny zato a. Areo amboarina tsara ny akanjonao aloha. Akanjo efa diso milamina loatra fa mbola tedaviny sasany ahitana kiana ihany. Korotany kely aloha dia avereno alamina mihitsy e. Maninona raha ny dada no amboarina fa heverinao fa tsy tsara mpikarakara nga mivadiko. Manomboka sady indray nareo a. Vita ho ary dadako. Tena raha ohatry izao foana kosa angamba tsy haiko tsony mandritra ny fotoana tsy maheto anay sy dada. Ahoana izay madama? Mandehana mba alaivo kely ity zavatra ity. Zavatra inona izany madama? Itony soratako amin'ny taratasy ito. Aterin'ny livre irery amin'ny sampanany ery dia mba ndria aloha mba maka anazy eny fa za koa mbola be atao be fa asa tsy maintsy hoentina any ampiasana rapitso reto enjehako reto. Azafady ekia. Hay, eny ary. Dia tonga dia izao ve zany mandeha sa? Ie, izao ka. Efa niantso anahy teo mantsy le olona fa efa akaiko izy. Dia ahoana izany no alalako azy madama? Efa nilazaiko aminy amindry fa mino fa endry rehefa hitany fa anamarinany tsara ndry fotsiny dia mendry azy ny taratasy iny e. Eny ary. Dia eo amin'ilay gargoty kely eo amin'ny sampanany eo ndry no miandry azy fa tonga dia eo izy nasaiko mijery andry a. Eo mantsy mora hita. Dia ity misy vola ampiasaindry eo fa hipetraka fotsiny eo ve? Eny ary, saotra betsaka madama. Tsy misy isaorana izany fa zaza ny tena miala tsiny fa mampitombo raharandriko fotoana tokony hanaovandry zavatra hafa. Ara-dalàna mampampiasa anao any eny maniraka e. Ka mandehana amin'izay ary sao indrindray ny taraiky eo e. Aleo fa andeha e. Zay Eny madama. Orkala seheno a. Fa efa mitsetsina taitsofina firikilao koa ve ny sofina ka mbola tsy aheno an'izany foana e. Seheno a. Vaza makareny tsofina ndray koa le olon-dozy iny ka aleo teneniko mihitsy aloha. Seheno a. Fa izy ndry e. Mbola tsy eo zany seheno tedavinao zany e. Mbola nirahako kely izy. Wadry. Fa nirahana ahoana? Nirahako? Nirahana ahoana amin'ny ahoana? Tsy azo koa nareo. Fa andro amin'ny firy zao e. Andro amin'ny ray sasany atoandro ane zao e. Dia maninona? Tsy hoe lera fividianana loka na fividianana goteka hoe nirahana ahoana mo? Lera matoty koa hatry ny abdala. Fa nga moa anao zavatra ivelan'ny raha ato an-trano nangalana an'iny. Fa inona ny olanao amin'izany e? Nga iny tsy azoko irahana. Ka napitsoka ny raha tokony atao ato an-trano e. Misy ilako azy zao kanefa noho ny akamondry amin'izay tokony alehindry tany ivelan'ny tany a. Dia izy indray no nalefandry any. Dia izao zany a. Za indray lasa miandry. Tsy ela izy no andra zany ny olanao e. Nga koa maika be ny ilanao azy. Eny. Mangididy be mihitsy ny lohako ato amin'ilay volofotsy maniry ato. Dia anala an'ireo ny ilako azy. Oadray oary lala. Oe! Lasa fa tsy fananiko. Anala ny volofotsinao ve ny ilanao azy dia za ny ilanao vaniny amin'ny nanirahako anazy. So dia heverinao fa anao an'izany koa ary nanakaramanay an'iny. Mila mihetsiketsika mamely ankale mandry ry lala amin'izao tsy mahito an'izy mianak'izao a. Ohatrany no mitady izy eo amin'ilay mihitsy mantsy mahazo an'ity mamaly valy ity. Sady raha iko inona koa nefa nananafatra azy Roze.
Ny agegena ny te hiditra eo. Mbola tsy ilaiko akory dia mitonana miditra ho vinantoko aty. Ataoko inona? Sioka. Mitetika ny anana ny fitiavan-janako aho. Mbola ahy fa nantaniako afirinana ny karakarana iny ka ho lasa andritampoka teo sahady ve? Tsy amelako indrira tsy leo ahy tsara ato. Raha tsy izay koa angamba tsy saraka amin'jato. Ary aleo aloha ivoaka kely ataony efitrano ato indray andiniana izay tokony atao an'iny androany fa tsy ohatrany tsy mampiotsiny an'iny kory mantsy ilay fifamaliana fotsiny fa miseho tompony koa kaladala vavy iny a. Ary nanositra safoka angandry izy se eno. Eny madama, vao vitako mihitsy izy io, le ao amin'ny salon e. Ary ao ambony anga ema. Mbola tsy nivoaka izy a, ohatry ny mbola ao. Dia nitohatra koa izany efa nasindry sa Anga velany madama ema asiana savoka matetika izany io fa malama hono ka so mampenjery. Ay mo. Ka hoe tao tiara aloha ny ambina savoka iny e. Ho asiako kely le latabatra kely ko tsy anefitra atsy iny. Ao fa ho ataoko e, madama indray koa ve ny sahirana amin'izany eoko. Eto aty ho ava zavatra kely fotsiny anie izany. Izay tokony ataondry ihany atao fa aleo ataoko. Eny ako. Ty de raha mba mety mba atero amiko ao an-dakozia ao anery madama rehefa vita raha tsy mampaninina anao e. Na raha tsy izay dia aleo fa alaiko aminao ao avy eo. Eny kia. Esa hoe mety izay hevitra izay e. Marina tsy nisy norako izany any ambadika an'izany. Fa misy inona ary sady ohatry ny misy zavatra midoboka mafy toy ny hoe mianjery izany ko. Aleo mihitsy aloha jerena kely any ka avy eo tohizana ny fitetehana laoka. Sioka. Ao izany. Maharary tsara izy izay. Engo tsara ato mihitsy. Aleo ivoaka dia jerenao e. Engany ane fotsiny ka tsy kala sendray votao. Kay, mama. Marary izany a. Ay, mama. Way, madama fa nanino ianao e. Marina tsy madama ima izany mianjera teto. Mbola tsy tafatsangany io mantsiko. Fa inona ry seheno nataonareo tamin'ity tohatra ity a? Nataoko inona hoana ny tohatra? Odry, fa hatraminao viana koa no mipetrapetraka eto amin'ny tany toy izao ty izy e. Efa tsy be atao tsony anga ka milamina. Fa anga mbola nasindry savoka ihany le tohatra e. Mba mandehana kely eo mondry mba hitandry ny alamany tsara ne e. Lozy ty marina. Tena nianjera tamin'ny tohatra izany madama. Dia ho sanatria dia avy any ambony avy any ve? Everindry fa moramora nga mianjera avy any ambony avy any. Tena mila tsy tafatsangana mihitsy marina. Tena marary a. Ka izany madama tsy nanisy savoka ny tohatra izany. Efa nanafatra ihany koa ianao teo dia efa tsy natao. Tsy nanositra indry dia inona fotsiny mampalama be an'io ohatr'izao. Jere, izao ny tsisy. Sioka. Tena maty atongotra. Sady natao betsaka mihitsy izy izany. Izao ve tsy efa fanahiny e? Tena mba marina kosa ne madama, tena tsy izaho nanao an'io e. Ny ambony nanosorako trano aho izany meko nampiasain'ny madama lalako. Fa nampiasain'ny madama lala ahoana? Maneno izany telefoninako izany fa aleloha ande. Ka nangatahany tamiko teo fa hoe anosorany an'le latabatra kely ao aminy iny hony. Ay kosa, mazava. Nitohatra ny latabatra nanosorany savoka teo. Mody naladiny tsoka ery vo.
Ahita vehivavy tsara iny. Inona mampimeala tsy vaniny ty eo e? Fatao mandringandringa be rytony angavo mafy mihitsy. Mandiavanao. Everinao fa tsy haiko moa fa ianao no nanao an'iny. Zahoana moa e. Mipiasa anareo no tsy mahalala izay tokony ataony ihany. Ny zanak'olona tsy maninona indray endrikendrehana raha matotia. Dia efa fantatry ndry koa izay izany dia ahoana e? Tsy rototra kory ianao miteny an'izany. Fa tokony aninona? Ifona mindriva e? Tsisy io. Te hitady eo e. Tsy ampy andry mantsy raha vava fotsiny. Ay kosa dia miomana tsara ary. Aninona? Te ho voaroka tsy le rato? Zenao koa ve dia atahorako raha andrahoana ana amin'izany. Raha ny sitrapoko aza tsy ato mihitsy izay no mipetraka. Ko tsy andeha mandeha any dia avelo ny zanako. Zanaka tsy azonao vadiny iny foana n'ilay raha matotino anaovandozy. Ka helao moramora dia milamina. Ndriana iny te hivazizitra eo e. Tsisy miala moramora zany eo e. Fampitany eto tsara tsika. Ary tsy ataoko vita moramora zao mahazo ana zao a. Savaka fa mialaelo alamo be dia be. Ndray na za koa zany eky tena malahelo andry aty. Nefa dia tsy maintsy mitombo kely indray hono ilay fotoana hijanonana sy dada aty fa misy zavatra mbola teny ilanana maharitra tiako. Dia atao ahoana moa izany fa izay ilay asako. Tombo alahelo eto foana izany. Ao rehefa mody izay dia hitondrako zavatra tsara be dia be ndria. Fa aiza aloha izany ndry io izao e? Aty ampiasana. Nga? Dia mbola tsy mirava foana ve? Efa ho amin'ny 10 eny izao e? Efa nirava daholo ny ankizy fa izaho mbola nijanona. Fa maninona? Mbola misy asa enjehako kely izay dia tsy tiako raha hoentina mody indray fa aleo vitaiko kely mihitsy aloha dia avy eo izaho vao mody. Ankoa tsy vao mainka nanelingelina ndria zany. Elako ve dia manelingelina anay e. Sady mbola kamo koa ny ody ny tena marina e. Tsisy mamaika fa tsisy an'la ovonjena akory. Dia aleo ndry zany any ampiasana ny mandany andro. Tsy aleo ve kiry malala mody dia mba sady makaina koa ohatra na dia hoe tsisy mamaika zany a. Sany aminareo sineny tena mampalaina ndry ody ihany koa. Zany ve agaga ny latsony e. Tsy antony tokony hampalaina ody tsony raha ineny zany fa efa mahazatra. Zany e? Eny e, fa mba manao ahoana aloha zany nareo ao zao ka? Tena tsy maintsy tapahako aloha kety fa miantso aho dada. Misy alehana mianaka mantsy. Zay fa mazotoa ndry dia bisou a. Dia mba mandeha hanamody amin'izay moa e. Mazotoa ary lahy e. Bisou dia mampamangany amin'ny dada any. Fa nilatsahany inona ary tony ny tao manasa trano ah. Tsy nilatsahany varatra ohatranao aloha e. Ohatray? Fa tiako nga marary saina. Varatra inona? Paoziny izany anga zao paoziko izao. Ho avy aminao eo izy e. Ary varatra amin'ilay tena tsy ampozinao mihitsy. Marary saina. Ko inona koa ny alehanao aty amiko aty ambony aty e? Ho any amin'ny terasy ara matotia. Mainty aty ny lalako. Amboleo lalana hafa makany raha tsy tianao andalovako aty. Ohatray wa? Sady toa hitsakitsahanao fotsiny eny efa voasasako e. Inona mampivezivezy anao fa tsy rehefa hiakatra ianao dia lasa. Ndria nga mandidiny tongotro. Fa alikanao koa nga sa? Asay vao ataony sendrenikala rehefa reraka. Tena hitady ana mihitsy le raha matoty a. Hitsangana ninona? Mipetra tsara. Fa raha ianao mahay mipetraka voalohany maninona? Lasa ianao mandeha any? Aleko andeha mivovo be izy zany. Aleo midina misotrotra ny anefitraniko any fa tsy. Ararako eto amin'izao ty mijilajila n'izao ty raha ty andro. Mo isosa.
Azafady voadonako le rano tamiko veta de very. Fa nile kela tsy vaniny ty mihitsy iny Anga? De samy mba tsy vanina tafiaraka amin'izay zany e. Napozina sa tsy napozina le varatra tsy neritreretina. Tsaronao moa nanaovanao anandray mandeha iny. Tratrako tsara zao ka. Mitonatonana ihany. Raha nahay mipetraka tany ambany tany tsy tratrako. Resiray zao mibaolina e. Tena maty alamoso kay. So tonga eo angady zaty sy rose fa hitandry tsara. De samy manana tantarainy e. Fa manino madame? Mialay e. Fa misy tsy azoazonao anga ao amin'ny lamosonao ao sa? Mialao oadray. Mba hidirako any efifangy fa tsy mibamba andalana eo. Ay, azafady ary. Ary lasa mandeha any. Mba hoetikely any amin'ny fasiana azy ane tiako vetiry seno. Aiza madama? Ary enao to tsy rototra akory nahitany madame lalany draikodraiko sady mitandamosiny iny. So mba marary ary izy iny. Raha tadiavina ny anazy iny. Ela tsy nenjeraka io de mba nanandrana nenjerakely tao ambony tao sady nanelingelina mpanasa tranoko. Zay fa hiakatra any ambony e. Sioka. Tena raha azoko tsara zany de ny fampigafy tao indray ireny. Hitako moa ny tsy rototra akory madame Emana hitazoko. Tena hoe lary vera miserozesy raha misenjato any amin'ny misy azy any. Raha mitohy mantsy zao ahiko ifamonisy ho faty ato retoko. Toa olona tsy hay ifanara-tsaina mihitsy reto mantsiko. Ty zako de lozako variana teto fa aleo ny raha rano andeha atao ka. Aleo aloha atery ny tiako vety ty. Tsy aleo very madama ho aterinany ty sakafon'ny madame laly ty fa so mangatsika eto ihany. So mba efa noana mantsy izy ao ko. Tsy efa niteny andringa izy hoe tsy mila elingelenina. Eny, fa ty kosa ne sakafo e. Tsy hoe anelingelina azy amin'ny inona akory. Rehefa noana izy mahay mivoaka eo foana retsy Efa hainy koa fa le raha fisakafoanana rivo zao fa izy mihitsy zany mbola tsy te hivoaka. Sady tsy nanafatra ny anaterandriany io tany koa ane izy e. Ay, eny ary ko. Zay koa verseny dia tsy mba nalalana terina tany amiko tany mihitsy ny sakafoko nareo te efa mahay mihinana tsara. Nanafatra azy an'izany anga ianao fa tsy hoe tsy mila elingelenina. Fa ngatsy eny no miteny hoe hanatitra sakafoko. Rehefa hoe tsy elingelenina de tsy elingelenina. Sady angako moa tsy hoe ianao rehefa vehivavy lehibe io no anaterana sakafo any anefitra ao zany. Mitady anao patron moa le filazanao azy zay. Io ndray reto. Oraikitra eto ndray zany ny famalinako. Zay mihitsy aloha le vavany madame lalandray mandeha tamin'ny madame Emay. Ary tadidiny tsara mihitsy Tsy efa kendry toana ny valofaty tamin'iny koa hoe zany ny zatsy navilana natitra n'io sakafo teo iny. De ohatr' zao foana zany ny fiainany reto ato ka. Mikisana nipetrahako fa matsiraviny. Tsy malala olona marary mihitsy tony. Ndriany eny nakarary an'io lamosy koa e. Hodri? Ary izany nampandringa an'andray mandery. Sady seza malalaka be debe reo fa aza mifampila vaniny Tsy voky anga ianao raha tsy eto. Ka ihany tiako e. Mbay.
Madama, mba misy resaka kely saika ho ataoko aminao izay raha mety. Hoe to ary resaka indri mipetraha mihitsy aloha dia rehefa avy eo indri manohy famafanana io. Zany hoa madama fa saika mba hangataka kely hidina any ambanivohitra any a. Fa maninona? Tsy tamana angandry? Zany fa... Tsy ala? Tsy hoe hiala ne. Eny e, raha mbola sitrakareo moa ny iverenako fa raha tsy hoe hitady soloko anganareo ko... Fa inona ary le antony? Dia afrina no angatahndry? Herinandro eo ka. Zany fa marary mantsy ny zandriko e. Dia mba te hitsidika kely azy fa efa elaela ihany izay ny tsiniona-nay. Ny any an-tanàna koa rehefa miantso milaza fa mbola tsy sitrana foana izy nefa efa hatramin'ny andehanako taty anie madama nefa narary izay zandriko izay e. Sady mba hitondra kely an'izay voahangy koa fanampianandry zareo koa e. Ay ve, tsy maninona ka afaka mandendry? Tena misaotra betsaka re madama. Fa mbola miverina kosa? Ie, aza matahotra ianao e. Zay andray aloha zany no karakarana ato an-trano mandritra ny fotoana tsy maheo andry. Sady izay sy raha matoa be rery koa ka inoko fa tsy dia ho sahirana izay e. Na dia be asa be matetika aza. Dia afaka tonga dia rapitso ve madama no mandeha? Afaka ka. Alamindaminy fotsiny izay tokony ho vitaindry rehetra androany. Dia mba andrahoindry kosa ny sakafo maraina alohan'ny andehanandry mandeha maraina ihany koa mantsy rapitso. Ieny ary madama. Ie, saotra betsaka e. Tsisy fisaorana e. Fa angamo zany ny fandefasana ny sena io ny hevitrao rery ihany ny ilaina. Fa tokony ilana ny hevitrao anga? Ohatray, mbola olombelona ato amin'ity trano ity any e. Mbola lehibe noho indry koa. Fa izay manakarama anazy. Eny, izay ondry. Mbola volanjanako ny tafiditra amin'izany ka tokony nangataka ny hevitro koa nareo. Tsy te hifamaly aminao efa rerako ny tontolo andro koa ka tsy fanasavangy aminao eto indray. Mila modikely sa mba te hitsidika ny zandriny marary zany ka izay no nandefasako anazy. Zany koa ve dia ilana fifampidiniana be? Fa tsy haindry hoe marary noho ny adalandry. Sahirana mihitsy anko vao nahamasaka ny sakafoko. Fa nga mbola marary be. Enao azy efa mijoro tsara io hitako io. Mijoro be anga? Tsy haiko hoe aiza ho aiza amin'izao le nareo mbola marariko. Ohatrany tsy mitambalahana tsony mantsy. Oay, aito koa moa. Ka sahirana fotsiny e. Aleo fa ho karakaraiko meloa sakafonareo raha izany ny olana e. Fitaiko alohan'ny andehanao ka any am-piasana dia mba manafana fotsiny nareo sisa rehefa hihinana azy. Efa lasa iny seheno ka atao inona tsoa moa izay hevitrareo fa miandry fiverenana indray zany. Amin'izany azy ianao mety efa diso salama loatra indray. Ve izay e. Ary aleo amin'izay andeha akaina kely aloha dia rehefa avy eo manao ny sakafo hariva. Tsy rehefa tsy anao tsy mitefy fa mbola akaina ahoana indray? Dia avy eo indray dia hoe restory a? Efa mba tsy te hifamaly aloha re dia mba avelao e. Tsy zazakely akory ka anao an'izany fa za anga tsy hihinana. Efa masaka ve izy ato e? Ela loatra ka? Odry? Afaka nerana io haingana anga za? Efa hita fa avy mivavaka vao nanao sakafo ka mbola ela loatra ahoana. Tsisy anseheno hoe niditra mivavaka maraina nesika izao ka hoe rehefa tonga mivavaka atoandro dia tonga dia atable. Ka naninona raha indrindray niditra maraina e? Ampiteniteny foana vao avy mivavaka indray le raha matoty a? Aiza no nanenjehako hiditra amin'ny enina maraina nefa za reraky ny asako nandritry ny herinandro. Ka mifo maraina fotsiny aho hoe dia vita e. Ie, tena kamo mihitsy e. Araky ny teniko anao teo hoe reraka aho ah. Ka inona nefa vita e? Zany e tena nona e. Efa kely io sisa e.
Ohatray? Fatao efa mihinana? Za koa ve iandrendry mbola variana any amin'izay mahavariana-ndry ihany e. Mba nanao zavatra kely tany ambony tany fotsiny mandra-piandry an'ilay laoka ho vita tsarako. Tatoka azy efa misy mihinana be zay tsisy. Ary aleo koa zany mba hihinana amin'izay e. Mahazahoa toerana tsara dia mahazo e. Ho ano milamina sao kendeo. Eny ô. Raha mba haindry matsy miangano tsy efa niana. Fa inona koa ty atao e? Fa nareo ve tsy nitezaina tamin'ny fahalalam-pomba zany mihitsy e? Le mpamosavy vavy ty. Matsiro e? Tena siran'izay laoka re zany. Marina tsy sira misy laoka ndray zany fa tsy laoka misy sira tso. Nikafily lera matoty laokako matsiro be. Hitako eo mody mihinana melo. Azafady ô. Loana ny olona ko iandry an'izay tsy maika ve. Sady aleo amin'izay hitsangana fa voky. Ty tsy mahalala fomba ty raha matotia. Mbola mila hiverenana ampianarina nga ianao hoe mila mandondona aloha vao miditra ny efitranon'olona. Tsy zany zao ny olako e. Fa inona ndray e? Fa izay sakafo hariva. Efa indriva tsy teo dia nefindry sady mbola tsy nanao akory. Sa zany ray zany ny andrasandry. Nefa za efa hitandriva voahangy teo vao tonga. Za angano nanalava ny tongotra tany amin'izay nalehanao tany ka zany asa saina amin'izay sakafonao na hariva be anao vao tonga avany. Kiala kely ty. Fa tsy tokony andro sakafo hariva angandry. Tsy nahavita e. Sady tsisy laoka tokony andrahoana tsony koa to. Fa tsisy tsony ahoana fa laoka roa samy hafa neny novidiana tamin'ny atoandro e. Laoka atoandro sy ny laoka hariva. Efa nivitaiko tamin'ny atoandro daholo zany e. Adinao angafa nikafinao ny anjara laokako tamin'ny atoandro. Dia nandrahoako ny nanako vary atoandro le tokony hariva. Dray! Fa le kiala kely ty ve maninona e? Asa! Ary mandehana amin'izay midina fa makaleo be na mahitanao ary. Maty aho fa vonko. Tena nona le ahy e? Olanao zany fa tsy olako e. Mandehana mahandro vary dia hoanao amin'ny siramamy. Na raha tsy zany dia ndana mandeha ny ivelany any dia mihinana. Andro efa mifiry alina zao ve dia veriny ty tady loha zany nga? Ka zay ataonao any fa mandehana mivoaka amin'izay fotsiny e. Manelingelina be ny filaminako. Ka fio foana anaovako anao raha matoty a. Mitanao tsara ndray androany ny anaovako anao tamin'ny gafinao an'iny laokako maly. Rehefa hifampigafy ranga dia mifampigafy eto. Sady efa andeko aka tsotratranao eto. Miala tsiny a madamo lalo. Ary aleo amin'izay aloha aka ampoketrako izay tokony entina any ambony dia mandeha. Orineny a! Neno a! Fa inona e? Manan-kitapa vao maraina tsy. Efa ambony latabatra ny sakafo marainanao. Raha tsy hihinana moa tsy maninona. Dia efa vita koa ilay sakafo atoandro. Efa tsara fonao fa afanao raha mbola tsy mahafa-po rehefa hihinana azy ianao e. Fa nilatsahany inona koa ty? Tsy nisy nilatsaka zany teo e. Efa niteny fa ho ataoko meloa zany ny sakafo atoandro dia izay. Toa mahagaga koka. Fa misaotra e. Eny ô. Zay fa lasa e. Mahazo to. Ary aleo aloha hohanina amin'izay zany sakafo maraina izany fa tena efa refina mihitsy aho. Sady mafy ny mihinam-bary tsisy laoka tamin'ny alina iny a.
Zany raha nidina mihitsy sady amin'ny efa mifiry alina be izao vao nihinana. Asa mba inona indray nataony tato izao. Mofo sy ronono reto. Ary alalo hipetraka dia ihinana. Apodipody aina ery izao ronono velona be ity. Tena loza fa sira natao kala tsy vaniny tamin'ilay ronono. Tonga sonareo mianaka aloha. Tratra sondraina aroko. Iano ako. Apetrao eto fotsiny aloha reny entanareo reny dia rehefa avy eo ampriminy. Fa mba inona moa izany no entinareo Nitondrana voandalana fotsiny ianao ko. Tena reraka ny dimy mihitsy aza andro dada ka. Tena mila misaika be mihitsy aloha ngamba fa aleo mba hampanao kely an'izany asehana. Anga misy sehany izany ao Ohatra fa nakaiza? Na lefa ny manandeha any ambanivohitra any izy. Ohatry ny reny vehivavy maninona reny. Ny asa ary atao trano tsy araka ka mbola nalefa nitsidika ny avany ihany ny mpiasa. Sady amin'io tsy mba mifandiniany tamiko akory. Tonga dia nalefa fotsiny fa zao hoe hitsidika ny zandriny marary izao. Ohatra. Neveriko fa dia hoe voaroaka koa ane. Ka ny zandriny kosa ary zandriny amin'ny marariko. Tsy misy madiso any amahy kosa aloha izany fa izany kosa ve dia mbola mila iarana aminareo Isi, manomboka indray ilay hiaro an'iny foana. Ny ianao kosa efa ho lavy Izany ve dia mampamemimenina be anao ohatrin'io? Sady tsy miaro fahatany koa ane zary nefa fa miaro amin'ny ara-dalàna. Fa nareo mianaka koa ve aloha dia omba n'iny daholo Aza dia mitabataba ohatrin'io rery lala. Tsy hitako izay tokony hampiakatra anao amin'izany. Ary mba nanao ahoana izany ny fiainanareo sy matato. Mbola tsy niova ihany mantsy raha izao fahitako anao izao. Asa, antany io azy. Bonsoir Ela. Bonsoir malalaka. Tonga soa aloha bisou. Tena miala tsiny aky malala fa tsy nitsenandry tany akory andro any. Tena riraka loatra koa mantsy nefa tokony mba nitsenandry fa izay indray avy tongako. Tsy maninona lesy Ela aza riraka ko. Ataoko inona hoe mpiseny manelingely azy ihany fotsiny. Neny? Ary tsy henonay akory ny nahatongavanao teo Nareo rehefa mififankatsiavanako. Sady inona koa moa no tianao ho lazaina? Tsy mila pitsena fa manelingely lahoana. Iano ako. Ka tsy matovy hariva be foana vao miditry ny trano tsy ao raha Raha za ianao ronjato dia mailomailo ihany Ohatry izao foana vao miditry ny trano. Ampiady indray izany ilay tianao hatongavana. Efa enjato tsara ny lera tongavako ato trano isanandro satria vao mitotona ato dia miteny aminy. Rera maina eo Si. Fa maninona koa nefa zao neny raha tsy manao an'izany Io anga mahagaga. Vita ny daholo mihitsy ny rehetrarehetra amin'izao. Aleko andeha ho any efitranoko Mandehana dia tandremo so misosy eo inona koa ry ty ataondry ity Efa teneniko foana ndry amin'ny fifamalindry amin'ny anio. Ka izy ny te hanombokiako sady raha tsy ataoko tsy mipetraka Na rereto izany dia tena sarotra tenenina daholo mihitsy. Mba marina asa hoe mba hanao ahoana izany nataonareo tato nandritra ny fotoana tsy nateto anay sy dada. Indrindra fa hoe vao maika koa tsy teo koa se eno. Miaika anareo reto tena marina. Aza mivaky loha amin'izany rehefa samy mety fotsiny loha izay dia mbola tsy tena ratsy izany ny toetra raha. Mandroso akiry se eno ato daholo izay. Manahoana daholo nareo
Ay ve efa tonga kory Ramose. Eny resy a. Efa 5 andro teo aza angamizayko. Ay voalasa kelikely koa zany de tonga nareoko. Za efa nanahy ihany. Otry, fa nanany amin'inona zany drika? Kary madamako, natahorako sao ifamony sofaty ato ny farany. Mipetrandry dia misakafoana fa tsy noana ve. Lozandry mbola be resaka be eo sady miteniteny foana fotsiny a. Hita ao Fa zao ifamony sofaty ahoana mory se eno a. Fa inona loatra ny fanaovanareo reto tato e? Ka jery raha tsy mivandravandra daholo ny mason'ny madame Lala sy madame Emma marina. Marina tsy zandray no fatiny reto ato raha mipetsapetsana eo fa aleo modovaina ka so de hoe ho fatiny anoanana tato re zany fa tsisy mpikarakara sakafo e. Nanao tsy de salama kely zay mantsy madame Lala mo madame Emma nefa niala maraina de hariva vao tonga. Ay ve. Ny everiko fa dia lazinina koa ty sy henoko. Ary Lala nefa tsy mba niteny an'izany hoe narary zany a. Dia sahirana rery tato foana zany. Tazo kely sendra nandalo ane zany. Sady mivitaiko foana koa ane sakafo vao miala tao trano ahy. Dia ny hariva indray manenjika rehefa tonga avy miasa. Andao amin'izay ny sakafo. Sady efa anoana mihitsy ako. Eno aletsy. Ary arosoy amin'izay mihitsy azy. Fa angatsy indri no mikarakara fa atao lasa naka-toerana kondry e. I madame Emma no mikarakara aoko. Nilaza izy fa mba eto an-trano foana indray androano dia aleo mba izy nikarakara ny sakafo atoandro e. Dia izy koa ny androso azy eo. Zany very se eno. Sady efa ela mihitsy any tsy nihinana sakafo nikarakarainy mivadiko inoko. Reto ry zareo masaka. Mino fa afa-po tsara anareo kosa? Za tsy hihinana ka. Otry, fa maninona kosa raha Lala? Midy tampoka ny vavoniko e. Sady iza mahita na sakafo misinina indray io na misinina. Emma kosa very neny dia amisavy atsika fa inona ary tia? Tsy mahagaga. Za anga ohatra anao ko hoe sakafo ny kafiana. Sakafo matsiro be io. Tena tsy azoko mihitsy koa nareo reto ka. Fa nga dia misy mifampigafy amin'ny resaka sakafo zany koa e. Ka ny laokako indray mandeha izay no nataony votsira beko. Masaky ny sira mihitsy aza ny vavako tamin'izay a. Dia izay io tsy atokisany io. Ary ny rononoko nasendry sira. Tsy tadidindringa. Ianao ihany anie nitarika tamin'izany e. Tsy nanao an'izany raha tsy nigafianao ny laokako. Rlanitro. Fa reto ve fa maninona e? Fa tena ifamisavy an-trano ato zany nareo. Ka tsisy ninnininy zany eo fa rehefa tsy hihinana izy dia mijanona. Za angano noana eo. Na rehefa tsy mihinana koa nareo dia aza mihinana e. Nareo sy nieny reto ve zany ry malala dia tsy mba hifankatia mihitsy a. Mba aza manao an'io mo re reniko anie iny e. Ka izy asaina mipetraka tsara e. Izy foana ane manao ana voalohany eo e. Raha tsy manao ana izy mipetraka tsara. Fandry zany tsy maintsy mamaly e. Tsy afaka mba mandefitra mihitsy kosa ve? No. Na andeferana na tsy andeferana manao foana any ianao. Tsy rehefa tsy tiana ambady ianao tsy vadiny ihany raha mety. Asarotam-piara aminao foana amin'ny mampanondrana anazy eo. Ny fisarahako aminao mihitsy koa ny tena ilainy e. Emma, fa nga izy ity saratsarahana fotsiny ka hoe zany no ilainy e. Angako moa zany raha tsy mamaly azy ianao dia midika fa hoe hisaraka zany tsy. Asa, ny reninao mahita ataoko. Le firaisana tranok'orin-jato no ohatry ny hitako hoe tena voamaika tsy mety a. Tsy azoko. Fa inona ny tindry atongavana? Aleo mihitsika mifindre. Aleo hanana ny tokantranontsika manokana amin'izay. Tsy mialeo zany ny zanako a. Rehefa mihaino resaka koa ka ilay raha matoty.
Fa inona koa ty ataony anty e? Maninona koa zao mihaino ny resak'olona ty? Tsy nihaino resaka izany ahy Sendra nandalo koa dia tia milala tsara ny efitranonay mihitsy. Izay fandraisandry azy fa ny zanako tsy mivoaka eto fotsiny na ifindra ahoana. Ndry ny mandehana rehefa te handeha tsy misy mitana koa eo. Ohatray fa za koa angamba miandry tambatambazanao noho ny vadiko mbola maheto anahy. Le ty e masiny endreto nama tena tsy tena mankaly eo raha nganareo ny reninao ihany. Maninona? Ndry zao no mitady hitondra ny zanako itsoka eo. Fa zazakely angaha io ka hoe trotroko fotsiny dia afaka hoentiko andositra. Mangina raha nganareo raha ohatra zao foana aleo tena misara toerana mihitsy. Tena leo leo. Maninona tsara arinjato? Aleo hitady trano dia hifindra trano mihitsy zay semava tena tsy leo nigidrakidra nareo ato hainareo tsara fa samy tiako nareo. Tsy afaka isafidy aminareo zany mihitsy koa. Ka tsy efa misafidy ankela ihany moa ianao amin'izany? Dia izay olona vao hitanao maly io verinjato Zany inona tsy efa vitako taminao? Fitiavana samy hafa no hitiavana nareo rineny Efa averiko aminao foana zany. Reniko foana ianao. Saingy mba olona efa manana ny tokantrano koa ane zary neny. Ianao ihany teo maika tamin'izany teo. Efa mba lehibe kosa ane zary neny. Hitako. Zanaka rehefa tokom-bana. Ilazanao eto azany fa alenao manaraka ny kela-daly io. Adala nga? Mangina koa rema. Aleo mihitsy aloha andeha hivoaka kelaka-rivotra any ivelany ao fa tena tsy mankaleo raha nganareo Tsy maintsy hifindra izay rineny fa nareo sema tsy tsara ampiraisina monina mihitsy Raha nampoiziko aza no ohatr' izao fiainanareo ato izao. Tany am-piandohana tany dia efa nitokantrano ihany. Andray, tsy manana afa-tsy ianao any arinjato Ohatran'ny raha matoa misy areti-tsaina. Zany ka mampikirera. Nga izy anary anao? Marenina Ka lasa koa mivoaka ny efitranonay ihany Ianao no tena makareny tsofina be mikinetaka eo Ny zanako indray dia tsy omeko etindry mialeto izany hitadiavako hevitry fa sady efa alaindry aloha be teto an-tanako ny mbola tadavindry entina manaraka andry ihany koa. Tsy isy io hitandry kely izany. Seno Ahoana izay madama? Manao inona kindry ao? Andeha hanadio ny any tokotany io izao? Ay, zao ndana aloha reto aterikely any amin'ny ema. Ankandry. Ka izy ve andray aniny eo raha? Izy nanavatra ny reto teo ka. Mahagaga indray izany Madame dia nanafatra zavatra tamin'ny Madame Lala. Dia izay koa dia nanao an'izany ampahatsorany ity Madame Lala. Izy ihany no mendry aniny sao tezitra indray iny. Eny tompoko. Dia aterina zany tiako. Fa gagana tsy roa matako fa ny ovafo zany ny tato an-trano. Asa hoe Anjeliza loatra ny namangy tato. Odry! Tena azafady akery seno Tsy tena maika loatra koa dia voadonindriko. Za nga mora misay maninona fa reto sakafo very reto zao no ahoana. Marina tsy ho betiny madama amireto zao. Tsy efa sasa miandry an'ireo koa zao madame Emao. Ohatra fangahana azy reto ka? Nanafatra an'ireo tamin'ny Madame Lala hono izy ko. Emaza mbola tsy mivoaka tao anefitranony atao mihitsy ko nanafatra sakafo tamin'ny eny ahoana? Dia tsy haiko indray zany raha misaiko. Zay no teneniny ahy teo dia nampanaterany ahy io. Lanitra fangana rina indray ilay zavatra teo ry seno Ka voadonany ramose le izy madama dia voadonako tsy naly izy rineny fa tena maika be koa. Tena azafady re maty marina fa nareo ve tsy mijery azafady re rineny fa ho any mahahoana koa aloha zany reto
izy ary toa mbola tsy mivoaka taona nafatra n'izany akoriko, sady izay dia hoe mao mihitsy venona farany. Za koa aza Ramose mba gagako. Si lasa ny lalanao zorona fa tsy tara ngany tsy nampijery lalananao io, mahasosotra tsy. Nahery andro ndraiky kalaratsiny a. Zay dia very daholo le zavatra nefa le pozina rehefa tonga dia nataoko tao daholo tsy nasiako ambony tsony. Lanitro. Ay ve ka sakafo nisy pozina iny? Tena soa ihany izany fa voadonan Ramoseka. Raha maty tamin'iny teo iny anga tsy afaka madidio fa kiala senina anaty ny sakafo tany ny vo. Afitra alondry tamin'ny indray mitoraka iny rema fa nisy anjato nandona ny sakafo iny a. Ratsy zay a. Tena loza fa saika nidiran-dozy ndriry seheno ka. Sady tsy hainy madama akory anefa maheno an'izany teny izany mahafatoko tany ato ambadika ato e. Izy angamba mihevitra hoe tsy misy afa-tsy izy rery ny ety atokotany, tsy mba miteny mora akory. Ay kosa ka nisy an'izany? Tsy hain'ity vavy antitra tsy mahay n'ity akory fa henoko tsara daholo anie izany zavatra rehetrarehetra teneniny izany. Efa akifofoaina amin'izay izany izy ity. Ifampitana tsara tsika fa tsisy anaiko fatinao moramora izany eto e. Ary aleo aloha dia hivoaka ny ivelany any sady vitsy izay ilaina any raika. Sy miara mivoaka amindry eo amin'ny vavahady izany ny zanako e. Ny fatindry ny mivoaka eo. Mivoaka reriko ndry amin'izay. Dia izay iray mivoaka loha eto izany. Mitady loha koa ty ramatoa ty a. Dia ahoana ny atao re izany e? Hiteny an'izany amin'ny madama Emavy e? Nefa tsisy pirofoka soana hiranako na amin'ny Ramose koa aza. Ahoana re izany ny ataoka? Tena meratsy ty ka. Tena izany lazaiko anao izany Ramose. Tena matahotra aho a. Tsy haiko na mino ahy ianao na tsy fa loziny izany sy eno a. Tena ho tonga amin'izany mihitsy ve? Tena mila fitandremana Ramose mba tsy isian'ny loza eto mariny. Aleo fa ezaka naramaso an'eny foana aloha mandra-pisakafoana hariva e. Tena enjana anie izany sy eno e. Fa zay aloha Ramose fa zay ny tena nilako niresahana taminao maika be. Mbola sady mikarakara koa mantsy. Iany ary mazotoa ary aloha izany ry dia misaotra betsaka kia. Efa vita nga ny sakafo ato sy eno a. Efa ho vita ka. Miloaka sisa no endrasana fa ianao moa tsy mihinana an'io anay io dia le anao no mbola tsy vita tsara. Ay, ka tonga dia amboary ary ny latabatra fa tsy efa kely ve izany sisa e. Ary aleo tonga dia loarako ny vary. Eny ariko. Sika. Fa hatramin'ny ovinako moa izany ny loharana meloha amin'ny vilia tsirairay ohatr'izao ny vary. Tena ho hitako eto raha mbola hanao zavatra hafahafa eo nefa tsy hitany akory aho izao mitsikilo azo mangininginy eto. Lanitro. Ary iny ty ataony? Tena loza fa mandraraka vovon-javatra amin'ilay vary izy. Dia ho anjarany ama zany iny.
tena mpamorika. Ary aleo idirako tampoka fa tena ampidozy eto ty. Neny Njato. fa inona koa ty mataitra be anareo e? Jereo raha tsy nijeratra amin'ilay vilia efa nisy vary teny an-tananareo mihitsy ka. Ka ianao manaitrako miditra tampotampoka avy any. Azafady ary raha nanaitra anao e. Fa inona aloha zany iny an-tananao iny? Tsy inona ka tsy inona ty fa taratasy fotsiny. Taratasy fotsiny ty ho Tena zany e? Hitako aneriny ny zavatra nataonao teo e? Tsy fa aloha zany inona loatra ary ny eny a? Dia tonga hatramin'ny fieritreretana mon'olona mihitsy ve? Ka Hita madama. Tre, hay ve Ramse koa ato e. Sady efa vita koa izay ty laokan'ny madama ty fa aleo bataiko amin'izay. Kay, Maya e. Maty afa very le loka marina. Ohatra, fa inona koa ty mahazo andriry sy eno a? Jereo raha tsy very tsy nisy niraisina daholo le loka. Tena tsy fananiko Ramse fa Maya ne. Dia ahoana indray zao ty lokan'ny madama? Tena mifona madama fa tsy fananiko a. Rofo reo dia omena alikandro seno a. Atody zany endasina aloha fa atao ahoana tsony io moa. Mbola mila miresaka tsika ary nena aveo a. Andao aloha hisakafo. Ary nahazo any madama lala teo iny. Toa tsy nandrenesam-peo tsony sady ohatrany natahotra be izany ny paoziny. Na le lokany very aza tsy nampiteny azy akory nefa za efa natahotra hoe ho voatabataba indray izany. Sa ve ny tenenin'ny Ramse azy le resako tamin'ny Ramse iny e? Aleo aloha ateriny reto vary sy laoka reto dia rofon'ireo laoka very reo aveo mena ny bobi. Nefa aleo endasina vetivety aloha le atody ka. Tre, ary misy vary very koa ka io ko. Fa toa lasa atody indray ny lokan'ny eny. Fa aiza le nanandrahoana tao? Ka ny batan'le izy dia may dia votsotra tetỳ an-tanako le izy dia very madama. Maninona? Oje, fa inona koa ty mampiakatra be anao tampoka teo rema? Taitra fotsiny aka. Mba efa natao ena kosa ve ny lokan'ny eny dia nariana fotsiny indray. Kongamo fa naniny sy eno zany e? Izy aza maiko. Ary le vary miparitaka tao marina hitany CM ve? Sioka. Hitako ka, efa nirofoko. Tsy nomendry amin'ny bobi a? Tsy nomeko ka. Ny vary ny tsiny efa misy ko le hena very iny ihany nomeko azy. Loza, bobi indray izany lasa sora. Rehefa tsy nomendry azy fotsiny aloha le izy riseny dia mety izay a. Efa natao hatramantsika. Mbola tratraka tao am-pihinanana kosa nareo ka? Mahazo toerana Ramse a. Vao manomboka mihinana mihitsy izay io izao ko. Marina mihitsy izany e. Ary mba tsy alina be araka ny eritreretina kosa aza kay dadako. Ka tsy natao indray ngeletsa ilay fivoriana e. Fa nareo marina variana ato fa bobiany eo ohatra ny hafahafa e. Sa efa hitanareo io? Hafahafa ahoana akory dada? Tsy haiko fa ohatra ny maty a. Nefa tsy haiko na matory sa ahoana. Fa maty ahoana koa Ramse fa vao eo ane izany nanome sakafo azy. Hitako. Vao miresaka momba an'izany mihitsy aza ane izay io ry dady. Aleo mihitsy aloha nga ho jereko amin'ny vetivety ka.
Ahoana koa ary izany? Alika mbola tsy naninona teo iny mihitsy moko. Fa i madamo lala koa aloha ty to mila tsy ahomana mihitsy. Inona loatra ary ny tena nahazo azy teo? Na i madamo ema koa aza dia nangina be tampoko izany. Hafahafa mihitsy ka. Toa lasa fahanginana tanteraka izany le tabataba be an'ireto foana ato an-trano. Tena maty Bobi. Ahoana tsara hoe Ramse? Zany hoako. Oseno, tsy mendry azy le vary tao Fa tsy mena azy ahoana le vary tao fa angaly izy tsy mena sakafo. Ka tsy vary ny anie zany ry dady. Vary very tao an-dakozia tao nefa vary misy pozina. Maninona? Ahoana tsara hoe Ramse? Fa vary misy pozina ahoana le tia? Ka ho tantarainy sa zany ho tantara azy? Karerany zato Ay, tsy teny ianao zany. Ok. Zao. Saika nampozina ny mata amin'ny vary neny nitratrako tao. Dia taitra izy nahitaka very le vary. Maninona tsara? Fa nidiran-doza inona loatra ianao raha matoa tia? Ay, mbola tsy vita le saika ho atao tamin'ny maraina fa mbola tohizana amin'ny alina koa. Angako moa fantatrao momba le tamin'ny maraina ka? Za aloha tsy ny tantara. Ohatrany tsisy arako anie zany resaka zany Fa tamin'ny maraina inona koa zany? Efa tramin'ny maraina le vavy antitra mpamorika io ny saika hanapozina anahy ka tsy nahavoa. Sendram-banitsikiny ny vitana koa tony dia miseho avavy eo ny aza tratrako tsaratsara tamin'ireny moa. Dia mbola zany ihany ny vavanao. Ka kiala dalino mitady hitondra janak'io aletoniko Tsy manaiky an'izany Ny fahafatesana eo amiko ny vahaolana aingana indrindra fa miseho miraikitra be ohatran'ireny dity ireny mantsy. Ty tena raha matoa tsy vanina mihitsy. Tsy nanena ihany nisy pozina loaka anao. Mba tsy voto eo koa aza. Zao Bobi mipetraka tsara rindray maty sy le. Maninona tsara hoe rema Ay koa zany ka efa mifofony aininy koa ianao. Dia raha za zany mpamorika dia indri inona amin'izany ka mpamosavy. Fa alozy inona rery lanitra no atao amin'ity trano ity Ay ka efa mifamofo aina mihitsy daholo. Dia raha mba nafaty aneny tamin'izany moa indri dia ahoana ka? Everindry efa ho ataoko vita moramora zany. Ka raha matony teo koa dia ahoana? Ny reninao koa aneo no mitarika eto foana Raha tsy izy nitarika an'izany tsy nananevitra an'izany koa. Fa tena inona loatra ny mahazo anareo reto Taiza mbola nisy vinanto sy rafozana ifanohitry ny ataonareo zao. Zay vao tena leo anareo dia efa misavy ray trano ato ve? Tena rozy ty marina. Ny an'ireto izany dia izay ataon'ny ray tsy maintsy hamalininy anankiray foana. Tena mila fandiniana zao ataonareo zao ka. Tena marina Fa iverinareo moa fa moramora ty aina latsaka ty. Ka manelingelina ny fiainako miaraka amin'izany ako manembatsembana fotsiny. Enao ny tena raha matoa tsy mahay miaina manelingelina ny filaminako koa. Mampivadika biby ny toetrako mihitsy Marenina teo daholo raha ngafa voafielaka tsirairay eo Zato. Renareo teo azy ilay tantara mitondra lohateny hoe Vinanto mpamosavy sa Rafozana mpamorika. Tantara nosoratany Mandry any aina. Nandrenesanao ny feony Miora, Domona Caroline, Sarbidy, Fiderana ary Nally.